sound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. Imafia besono talukwe akaki pamunja. Patuja kanirande timentu kafita akaki pamunja. Wala azo atao tena Jesosy nangamonahitra fifaliana. Wala azonao atao fantatro zao finisy toka fa fantatro de fataiky zany. Wala azonao atao nampamon'olona ary ianao, nampamon'olona hirikiriny ary ianao. Mbola azonao atao zany, mbola azonao atao mitokany an-danitra, mbola azonao ioarana ireo olona efa mivavaka hatramin'izay. Sireo ny loko ny vitany mbaliry, tarafiny maso andro miletiky. Maeleza ianao atrakao ny lo, evanjelona tsara ny laitsito. Ao anatiny mafy masehony anao niarebeny voninainy. Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words Halleluja. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany ny fiadanan'Andriamanitra kosa. Toroinao antsika tsirairay avy isa tokantrano isavantan'olona izay manaiky mampandroso ampitiavana indray ty fandarana ity dia nitsiny zany fa ny fandarana lamoka izao tanatin'ny fotoam-bavaka tsika en direct eto isaky ny sabata tahaka an'izao dia faly be indray zay mandray anareo rehetrarehetra, tsika rehetrarehetra ny atokantrano any amin'ny toerana rehetra izay misy anareo dia fifalinaonay miaraka aminareo eto androany, miaraka ivavaka tsika idiran'Andriamanitra tsika. Fa misy filazana kely alohany voninahitra an'Andriamanitra moa fa dia tanteraka soamantsara androany ny batisa andranavitsika haingony riny na ny fahafantarantsika azy eto amin'ny Facebook dia amboarantsika ny anarany eto. Dia izay no somary nataratara ihany koa ny fotoanantsika androany satria tsy maintsy novitaina androany zay satria efa etaeta raha teo nisy ny sakatsakana sy ny sisa fa isaorantsika n'Andriamanitra lehibe fa dia vita soamantsara ary dia tafiditra ao anatin'ny olona anankiray izay andova fiainana mandrakizay iravavintsika amboarantsika raha toka mijoratra amin'ny farany, raha toka mahatahiry ny tapakila izay nomena azy androany satria dia voasoratra ho zanak'Andriamanitra izy tamin'ity androany ity ary tsy tsika eto rehetrony no mahafantatra an'izany amboarantsika izany dia olona mivavaka fa hatrao an-danitra ao dia re ao ny anarany, hatrao an-danitra ao dia manomboka efa fantatry ny mponolanitra ao zany ny anarana haingony irina zany satria vita batisa izy androany, voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anarany. Ary ety am-piandohana dia mbola mamerina tranony ny fiarabananao zay zoky faly miarabanao ary mahareta hatramin'ny farany. Efa niaraba foana moa hatramin'ny avitan'ny batisa teo fa raha izany azy aty ny fotoam-bavaka izay ahafahanao mirakitra ny batisanao dia eto tsika mifampiaraba mba ho souvenir ho anao ty fotoam-bavaka ity. Tsika rehetra kosa dia afaka miaraba azy ato anatin'ny commentaire dia hitsodrano azy tsika zava-dehibe nitsotra nomenareo tena zava-mahery ary tsisy ho latsaka aminy izay rehetra ambaranareo eto androany. Ho hita nareny commentaire anareo reny rehefa amin'ny fotoana izy any aoriana any mety zavatra ho lalovany dia hijery an'ity fotoam-bavaka ity izy
dia ho hitany avokoa ny zavatra teneninareo ary reny dia atonga azy hitraka indray, atonga azy hanoy ary tsy hiverin-dalana satria efa nandalo an'ity fotoana anankiray mamy sy nahafinaritra be ity izy. Dia falitsika androany miarahaba azy raha eto ianareo ankohonany, arabaina ihany koa ny ankohonany ny vady aman-janany raha toka manaraka n'izao fotoan'izao dia arabaina ianareo satria anisany nanana ankohonana tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Dia faly izay raha zoky amboarantsika, zoky haingonirina miarabanao ary ho tanteraka hatramin'ny farany azo fanirinao izao dia isaorantsika an'Andriamanitra izany rehetra izany. Afaka miarahaba azy tsika ary sady hanomboka ihany koa tsika ny fotoam-bavaka amin'ity androany ity. Tsika rehetrarehetra eto matotsika tonga eto dia tsy navelan'Andriamanitra ho tavela tany ianao, tsy navelan'Andriamanitra mbola anisan'ny olona mirariariany amin'ity izao tontolo izao ity ianao ry havana malala. Matoa ianao tonga eto androany dia nisy tanan'Andriamanitra indray nisambotra anao tany amin'ny toerana nisy anao tany. Nisy tamintsika teto efa nisy tamintsika reto efa tena olona efa tsy nieritreretin'izany intsony hoe tsika izao ve mbola heno feo an'Andriamanitra, tsika izao ve mbola afaka hoe hivavaka izany ry havana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao antsika rehetrarehetra. Isaotra an'Andriamanitra ny amin'izany indray tsika androany ary ianareo izay efa nandalo batisany ranobe ihany koa. Dia rehefa misy ny fotoana tahaka an'izao ry havana malala dia fotoana tsara indrindra ahafahantsika indray mahatsiaro ny batisa izay natao antsika. Isika rehetra izay vita batisa dia efa samy nandalo an'izany etaeta izany avokoa hoe temba ho atao batisa, temba hiroso amin'ny ranon'ny batisa ary nafantatra tsara ny anton'izany batisa izany. Ary za mino fa tsika rehetra dia samy niaina ny zavatra izay niaina ny rahavavy haingonirina tamin'ity androany ity. Raha tamin'ny fotoana nanaovana batisa tsika ry havana, aoka ho tsarotsika indray androany fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mbola natoy izao antsika rehetrarehetra. Raha mangatsiatsika ianao, raha toka renao mihitsy ohatra nisy dingana saika nataonao na nalaviranao an'Andriamanitra na dia kely fotsiny azy, na dia ohatra ny pahakely fotsiny azy, indraindray mety ohatra ny tsy dia maniny fa androany hazaveranao izy ry havana malala, hazaveranao izy irika hahafahanao hiala amin'Andriamanitra na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, na inona antony na antony tsara na antony ratsy ry havana, hazaveranao izy mihitsy irika ahafahany io tongotrao io andingana ny tokonana araka ny toritentsika teto, hiala ny tokonana hivoaka ny tokonana. Fa ny ataontsika ity satsabata dia ny amerina antsika ao anatin'ny tokonana ry havana. Na dia nisy azany fotoana mety nangatsiatsika ianao tamin'ny herinandro iny, tsy feran'izany ary Andriamanitra tsy manameloka anao amin'izany. Andriamanitra na tonga eto tsy hitanisa ny nataonao hoe ianao aza tahaka an'izao, tsy hanameloka anao izy raha tonga eto. Fa nataony eto androany na dia izy tena naza dia nafantatra ry havana malala fa tsy maintsy ilaina ny andro androany, tsy maintsy nilaina ny andro fitsarana androany ahafahany manangana azy rehetra reraka, ahafahany mampitraka azy rehetra mitanondrika, ahafahany manafana azy rehetra mangatsiaka. Dia nilainy ty andro androany ity. Raha anisan'izany ianao dia tonga eto ianao aza matahotra fa eto amin'ny toerana tsara indrindra ianao androany, eto amin'ny toerana tena mety mihitsy ianao, ary eto mihitsy ny tian'Andriamanitra tongavanao tahaka ny rahavavy amboarantsika izay tonga teto androany. Nisy akanjo nesorina teny aminy dia nisy akanjo vaovao rampitafiana azy. Fa isika rehetra ihany koa dia manana anjara amin'izany fitafiana izany amin'ity androany ity. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia hanafy ianao ety ampiandohany izao fotoam-bavaka izao, hanafy ianao ny fahasoavan'Andriamanitra. Esorina avokoa ny fitafiana ratsy rehetra eny aminao,
anomboka iteny ianao androany hoe Jesosy eo ny fahasoavanao na toy izao aho. Halleluja. Ivavaka tsika lavana malala. Ndreto zay Andriamanitra ray. Tonga eto anatrianao amin'ny fifaliana sy amin'ny fiompiana Jesosy. Ny fonay faly, ny sainay faly. Ny aminay manontolo faly. Entinay misehatra anatrianao Andriamanitra. Tonga eto izay satria mahatsiaro loatra Jesosy. Fa mendrika anao niazaka sahanay amin'ity androany ity. Mendrika anao niankofanay amin'ity androany ity Jesosy. Mendrika anao moderainay androany. Ianao angeny nanome ny zavatra rehetra. Ianao nanome fofonaina. Misaotra anao izay ny amin'ny fahavitan'ny batizany vavy amboarantsika. Fa nisy fofonaina vaovao niditra teo amin'ny fiainany. Dia ny fofonainao Jehovah Andriamanitra. Ilay mamelona ny fiainany. Mamelona izay rehetra matany aminy. Misaotra anao izay Jesosy. Fa nanangana olona raindray ianao androany. Ary izay rehetrarehetra izay tonga ety aminy koa. Dia mangataka ny fanangananao izay Jesosy. Mety nisy taminay reto nangatsitsika Jesosy malalo. Nisy taminay mety tafasalaka taminao. Nisy taminay Andriamanitra mety nanalavitra anao. Fa androany avereno eo an-tongotrao izay Jesosy. Avereno eo an-kianjanao izay Jesosy. Sambory amin'ny tananao mahery indray Jesosy malalo. Avelio ny lalanay ho tonga eto anatrianao. Atonganay iteny androany Andriamanitra. Fahasoavanao ny matoy izao anay. Na dia tsy mendrika azy izay dia mbola tianao. Na dia tsinitsinina azy izay dia navotanao. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Fa tsara eo amin'ny fiainanay tsara avy ianao. Ary tsy misy tsara ohatranao. Tsy misy tsara toa anao. Halleluja. Misaotra Jesosy eo. Tatsika izany izany androany. Amen, Jesosy.
antsika ry havana malala feno devoly nge nanodidina anao io ry hafany ary reo devoly reo tsy ho safosafonao reo lioandreo tsy anambitamby anao reo fa ihinana anao andrapaka anao zay ihany ny tanjon'ireo teo amin'ny fiainanao fa ny zavatra mahafinaritra ry havana malala so ihany fa mbola Andriamanitra no namorona anatin'ny lio anazy so ihany fa tanan'Andriamanitra no namorona an'io ary azony baikony io anazy ny fahefana sy ny eletra ry havana malala raha ny sitrapon'ny devoly na ny sakafo nohanina aza tsy nisy tamin'ny herinandro raha ny sitrapon'ny devoly matin'ny anohanana ianao io matin'ny aretina ianao io zany ny sitrapon'ny devoly anao zoin'ny ozona mandra-pahafatiny ianao tsy ahitandromiratra mandra-pahafatinao ianao zany ny sitrapon'ny devoly eo amin'ny fiainan'ny olona tsy anam-pifaliana mandrakizay tsy anam-piadanana mandrakizay fa manomboka etatany dia fa oly ary mandrakizay dia oly foana tsy ahitan'izany andro miratra tsy ahitan'izany fiainana sy fafinaretana sy fifaliana fa faly kely androany dia mitomany mandritry ny heritaona dia faly kely indray dia mitomany mandritry ny folo taona zany ny sitrapon'ny devoly ry havana za ry havana zao foana ny any ao anatin'ny saiko Andriamanitra raha miteny tamiko manao hoe aza maniany amin'izay hohaninareo any amin'izay hotafianareo ny devoly kosa mitedy mitady aminambe mitady ampitamby anahy anareo zavatra izay tenenin'Andriamanitra mba tsy anahiko dia tsotra ny anoteniko tsy ny devoly ny namorona ny sakafo azoko nohanina Andriamanitra ny mbola namorona ny zavatra rehetra tao amin'ny say eteny ka mitsotra anao ny Adamaseva manao hoe ny voankazo rehetra eo amin'ny sady azonareo ihinanana naniry avoko ny anana fihinam-bo ny anana manitsambo rehetra naniry teo amin'ny say eteny tsy ny devoly ny nanao an'izany fa Andriamanitra fa ny nataon'ny devoly dia nangalatra izy ry havana nangalariny fa zavatra tsy anazy nandaingany tamin'ny Eva nefa zavatra tsy anazy fa ankehitriny ry havana malala atraiza ny fahatokinao ny Andriamanitra atraiza ny fahafantaranao ny fahefananana ny Andriamanitra fa tsy ny Andriamanitra tsy ny devoly manapaka eo amin'ny fiainanao tsy ny fahavalo ny manapaka eo amin'izay tiany atao aminao fa Andriamanitra ka raha ny teny taminao izy hoe aza manahy dia io ianao fa tsy nanahy nanazy no anao ve ianao tamin'ny herinandro nanazy ny tafianao ve ianao tamin'ny herinandro natahotra ve ianao fa tsy hinan-kanina sa natahotra ianao fa tsy tafy fa tsy Andriamanitra ve ny any fiainanao ndao tsika androany teny ao anaty an'Andriamanitra ry havana fitiavan'Andriamanitra anao ny nitondrany anao halleluia ndao tsika androany iteran'Andriamanitra tsika ry havana malala itenitsika androany hoe inona dra sasomba zavatra azoko atao anao inona ny mazavatra azoko anonerana izay rehetra nataonao tamiko halleluia fa tsara aminao Andriamanitra ry havana tsika androany akohoka eo aminao ny sezafiandrianana fa tsika atao mihitsy ny mandohalika ao anatin'izany ry zany ireconnaître tsika androany hoe Jesosy eo raha mbola velona itsaokanao halleluia amen tompo natsanganao zanakawa namsoinao zandonao natsunao zandonao
mbola nahita fitiavanao lehibe toy izao Atsika rehetra androany mba hiarahira hoe raha mbola velona atao fitan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao Zano faniriko itsaokanao Miantony fosiko itsaokanao Itsaokanao miandroko rehetra itsaokanao Anao tsisy fetra itsaokanao avao zao ny fomba fisaina Zano fomba fisaina fonenana maninao Fonenana maninao mba omby anao ny fiainako Jesosy Mahomby hanaovanao zay tianao atao mba ho tamanao ianao itarony foko akasika anao ny finoko raha mbola velona antsika rehetra zao ny fanariko Jesosy antony fisiko Alleluia itsaokanao amin'ny androko rehetra eo iansika rehetra Nisy olona androany ry havana malala. Nisy olona nanova antom-pisina teto androany. Alleluia. Talohan'ity androany ty ny antom-pisiny izany olona izany.
Tena andeha teny amin'izao tontolo izao teny. Tany amin'ny lalana rehetra izay fantatry ny sainy. Izay tiany naleha dia nalehany. Izay tiany natao dia nataony. Izany ny antom-pisiany. Ary sika rehetra hoe ny tenin'Andriamanitra dia notorotoroana tamin'ny fahotana. Ny antom-pisintsika fontsika voateraka ry havana malala. Tena nota. Nanota. Tsy niananatsika akory izany. Tany am-pianarana tsy nianatra tsika hoe tahaka ny ahoana ny fomba famotana. Ohatry ny ahoana kay ny fomba fisotroana toka. Ohatry ny ahoana kay ny fomba fifohana sigara. Ohatry ny ahoana ny atao raha andeha hitsangajanga. Tsy nisy nampianatra an'izany tany am-pianarana. Fa ny antom-pisintsika voateraka dia nanototsika ry havana. Fa androany teto nisy olona nanova ny tantara. Nanova ny antom-pisiny nanao hoe Jesosy aho. Manomboka androany ny antom-pisika atao amin'ity tany ity. Haleluia. Hitsaokanao aho. Hitsaokanao aho Jesosy. Raha ny amanokana ry havana malala. Nanomboka tamin'ny 4 mai 2008 ny nanova ny antom-pisiko teto amin'ity tany ity aho. Ary ny teny teo anatrehan'Andriamanitra tamin'izany manao hoe Jesosy eo, aza matahotra ianao. Fa no hitanao hoe ty amiko manomboka androany dia fiderana anao, fitsahoana anao. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Amin'ny alalan'izay atoko, amin'ny alalan'izay teneniko, ny fitondrantenako, miezaka isan'andro aho. Tsy tanteraka ry havana. Tsy mendrika aho. Fa miezaka mametraka ny antom-pisiko atao amin'ity tany ity aho. Inona ny antom-pisinao? Raha kristianina ianao, inona ny mba tena andraikitrao ry havana? Tianao Jesosy ry havana malala. Natsika androany teny eto anaty an'Andriamanitra hoe Jesosy aho. Nandeha tamin'izay tsy nety tokoa ny hatramin'izay. Tsy nafantatra anao aho. Hitanao daholo ny lalana nalehako. Hitanao daholo ny zavatra nataoko tsy nisy niafina taminao. Fa androany Andriamanitra, diovy aho. Misy olona eto tian'Andriamanitra dioviny izany olo izany. Misy olona eto tian'Andriamanitra hovaina lalana. Hananan'Andriamanitra programa matotra mihitsy izany olo izany. Tian'Andriamanitra hosoratana mihitsiny io lalana io, hovaina. Haleluia. Afaka mivavaka mihitsy anao androany hoe Jesosy no lala. Mba hovaiko ny lalako. Mba dioviko aho. Mba ampioko aho Jesosy aho. Hay anova ny lalako eto anatrehana. Ataontsika izany izany andrasaka indray raha Jesosy tsika ao anatin'izany izany teny hoe raisiko ny rahanao Jesosy androany nadiovako ny foko, ny saiko, ny fanahiko. Izay rehetra mangetaheta dia afaka manara-tanana izy dia mangataka anao Jesosy ao anatin'izany izany. Ity aho Jesosy eo. Ity aho Jesosy eo. Miantsampy aminao izay Jesosy aho. Miantsampy aminao. Ampotry ny azo fijalianao aho. Ampotry ny azo fijalianao. Ny akofako. Ny akofako. Ny raza nalatsaka ao Tompo. Ny raza nalatsaka ao Tompo. Tsy avelako raraka ny tany izany. Raraka ny tany. Fa horaisiko ikorina ato anatin'ny foko e. Horaisiko ikorina Tompoko. Anadio aho. Anadio aho. Ity aho Jesosy eo. Ity aho Matika ao anaty na azo fijaliana fotoan'izao. Miantsampy. aminao. Ampotry ny azo fijaliana ianao io. Ampototry Eo ianao
Jerusalem mavaovao ahitana Uzaskunirazanala atsaka anadi umar Fati anduvana Jerusalem mavaovao ahitana Natiandova fiainana mandrakizay ianao. Diovina amin'ny ray ianao. Diovina amin'ilay ray ianao. Jesosy Kristy hoy ny tenin'Andriamanitra ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ozy izy ny jiosy manao hoe tsy mila an'izany lalan'izany zay. Ny anay ozy izy direct fa tsy mila an'izany. Ozy indray ny kristianina hoe tsy mila an'izany fahamarinana izany zay. Fa tonga dia mandeha fotsiny. Izao ny zavatra teneniko anao. Raha tsy hitanao ny lalana, raha tsy hanananao ny fahamarinana, ry havana malala, dia tsy hanana fiainana ianao. Ny fiainanao amin'ny Jesosy, ny fiainana kristianina, dia azo amin'ny alalan'i Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsisy afaka mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Tsisy afaka mahazo ninina amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalany. Ry havana malala. Androany, mila manolo tena ho an'i Jesosy ianao. Ilay Jesosy lalana sy fahamarinana mihitsy ny mila onoranao tena androany. Ilay Jesosy complet mihitsy ny mila tadiavinao androany. Tsy ny ampahapahany, tsy ny fiainana fotsiny, be dia be ny olona mitady fiainana fotsiny, fa tsy mitady ny fahamarinana ry havana. Tsy mitady ny lalana ry havana malala, fa tsy ampy izany. Raha tsy feno ireo anankitelo ireo, tsy afaka nahita fiainantsika. Nisy olona teto androany tsy mitady an'i Jesosy ampahany, fa nitady an'i Jesosy complet. Nanolo tena ho an'i Jesosy complet. Alléluia. Dia ataontsika ty raha mahafinaritra be ty amin'izao fotoana izao. Anisan'ny raha
nangatahana vavitsika haingony ireny izy tia iarahantsika mientana iarahantsika mihiry ataontsika mifotsika rehetra izy tia androany ao arinany izy ty dia hivavaka izy horentsika rehetrarehetra eto ny fanekena nataony mivavaka nataony ny fanoloratenany talohany batisy tamin'ity androany ity ataontsika zany raha mahafinaritra be zany amin'izao fotoana zao
Andriamanitra raha io tia ity saotranao ny amin'ny fitiavanao ty zanako malala anao. Tena ieko ny fitiavanao ny fiainako Andriamanitra. Tena hoe lehibe ny fitiavanao ary tsy takatra an'izay eritreretina fiainao miasa. Maro izay lalana ny lalaovako izay ny tiavako izay tao anaty fahadalana. Tena hoe lona tao anatin'ny faharatsiana ary tsy misy miavona taminao leo ireny. Efa tsapako raha eo. Anaty tany amin'ny miavona sy mandingina tsara tsy misy miavona aminao. Dia ankehitriny eo mbola nofonjenao. Tsy nafonao any fiainana-tany haiko. Na dia efa mbaroana kafatezan'ny fahotana aza dia mbola namindranao fo ka velonay mitrako amin'izay nanatratra ty anio ity. Ekeko Jesosy fa anio fotoana tena mety indrindra ivererako aminao. Analaka ny akanjo baotany, ty akanjo maloto rentsy. Fahitava ilay akanjo madio manomboka ny anio ity. Jesosy malala, tsapako tanteraka fa tena tsy fonao tokoa. Tena marina amin'ny teninao tokoa ianao fa sitrako ny efa tezan-dratsy fanahy. Fa ny alany amin'ny lalan-dratsy mba ho feno. Tena naditra. Tao anatin'ny ditra. Fa tsy narina. Tena ianao ny andro fahatongava-tsaina. Misy ilay tena fiainana. Ahitana fiadanana, ahitana fahasambarana. Dia ao aminao Jesosy Kristy. Tonga ankehitriny fotoana Jesosy. Androrako ny tenako anao fa tena sambatra miaraka aminao. Ary ho fanefina izay andohan'ilay fiainana mandrakizay. Ary tehirizo Jesosy. Tehirizo mba ho anao hatramin'ny farany. Dia hatramin'ny farany voakatoko aminao. Ka tsy hivadika aminao intsony Jesosy. Efa hitako izao ny lalana. Ary efa azoko ny famonjenaka ho tapako. Fa ho anao irery ihany ny tena fiainana. Ao aminao no ahitana fiadanana. Maro Jesosy ny sakatsakany. Tena hoe maro. Tena manarika tanteraka sadanana dia amin'izao raha farana izao araka nefa dia mino fa
rehefa ny fotoananao aminao Jesosy dia tsy miomotra intsony ty fa vita amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary dia matoky sy menao Jesosy fa manatrika anay ianao ankehitriny manatrika izao fotoana izao fa na dia hatramin'ny connexion idirako amin'ny toeran'izay misy amin'andro Jesosy dia hitanao fa tena hoe mbola mampifilafila mampitsara kanefa izay Jesosy matoky fa hainao atao daholo ny zavatra rehetra tsy zava-mahagaga izay tsy hainao atao dia misaotra betsaka misaotra ny retim-panompono rehetra Jesosy da tena hoe fitaovana nataonao tena hoe tena hoe hanambarany fahamarinana izy mivady pastera mivady dia mivavaka mitondram-bavaka ho azy ireo Jesosy nitahinao manokana azy sy ny ankohonany amezanao hery tanjaka fahasalamana ho azy ireo amin'ny androm-piainana rehetra izay mbola omenao azy ka tena hoe hitory ny anaranao maneranao izao tontolo izao mihitsy Jesosy ataonao olona maro amin'izao amin'ny alalan'izao fandaharana izao fa hitanao ny olana Jesosy efa niala kely mihitsy fa dia zontateraka dia efa ity Jesosy ary raha Jesosy tena nangataka famantarana taminao raha ity ny tena izy Jesosy dia tena hoe any amin'ny voninahitra ao tena hoe any amin'ny voninahitra ao ka mena Jesosy maro izay zakatsakany tena zakatsakany nandritra n'izay herinandro izay tena hoe tao anatiny tena famingam-pinganana ataon'ny satana kanefa Jesosy izy amona tohatra raha ianao ny azy tsy misy matohatra anao Jesosy tsy misy matohatra ny herinao ka dia matoky aho Jesosy fa tsy maintsy vita amin'ny anaranao ty amin'ity anio ity ary dia mbola fahavalony dia hiala amin'ny maina io satria velona ny Andriamanitra ivavahanay ary Andriamanitra mahita Andriamanitra miaina Andriamanitra mamarivavaka Andriamanitra tia ny olona izay tena hoe mangetaheta aminy satria izay tena lazanao aminay ny Jesosy Kristy dia izay tena hiverina aminao hifikotra aminao satria tena tianao izay Jesosy tena tianao maminao loatra Jesosy mbola tsy ary akory izay dia efa tianao efa notiavinao naloranao tiniainao mihitsy ny sonona taminao noho ny fitiavanao anay izany Jesosy dia mbola tsy tsakona ihany kanefa ny Jesosy manaraka tena hoe isan'andro isan'andro ianao dia miezaka manolotra fitiavana manao famindrapo ho anay isan'andro isan'ora isan'isitra sy gonda Jesosy ity aho anio manolo tena ho anao ary tsy hiverin-dalana intsony dia apetrako fenao-pilatananao izao fotoana izao Jesosy ary rehetra izay mangetaheta Jesosy dia enao mihitsy ny tompo mbola hikasika amin'ny fomba fanahiny izy ireny ihany koa tena hoe anana izany hoe firisihana izany fa mila fisisihana Jesosy tena hoe mila misisika mila mifikotra tanteraka satria ilay dia vola dia tena mitady fomba maro mihitsy ny hanakatsakanana kanefa Jesosy mena izay fa hainao ataony zavatra rehetra dia voninahitra dia ho anao Andriamanitra irery any ary fiadanana ho amin'ny olona kasotrahanao Alleluia Amen. Sisao alina tupasaku masu Mimofa mianja yana Mianja tuku Isole lungi na mia niveli nijai Apia imaja kizali zesusio Nifamija puna Bijana yenji kafenwa na funa ni yaju Simbi, ubi anche cimbi
lalanyizay katifana manantena itoko tsy handahayanao hanafakay aminy fahotako rehetra fiainana sambatra tsy manapetrano hovatany koa zay mo fanatenanao atsaiky oatrisa Sini umiane chini Isana tafaferi ni shai Bila isana sana Amelana Uyawe fungu kanala kanawa Wanyuma jakisa Mifani sini umtata sana kenjinya Hallelujah tonombavaka ho an'ny rafavitsika tsika rehetra zay manaraka eto androany a marina ny teniny teo misakatsakana be lehibe nahita mihitsy zay tamin'ny herinandro ity fa tena nisy ny sakana fa inona mory havana zay sakana raha mihoatra amin'ny herin'Andriamanitra tsy nisy dikan'izany ny lalana makany an-danitra ny sokafan'Andriamanitra ho anao Jesosy mihitsy no maty teo ambony asijaliana mba hahafahanao mandova an'izany tsy sakana azony dia vola atao raha mandroso ianao vita soamantsara ny batisany na dia nisy aza ny sakatsakany tsy resin'izany izy ndaotsika rehetra androany araka hivavaka ho azy misaotra anao zay Jehovandriamanitra ny amin'ny fotoanandroany misaotra anao zay Jesosy fa tsy navelanao resy ny ravavinay fa tena mpandresy alleluia misaotra anao zay Andriamanitra fa ninona tokoa mety programany devoly ary zay dia nahita fa nanetsika zavatra maro mihitsy ny satana tamin'ny herinandro iny nanao zay anakanana nyity fotoanandroany ity ohatrany mahita mihitsy zay hoe nisy zavatra navelany tany ananina tany fa naleo mifantoka tamin'ity ravavinay ity zay ho atao batisandroany fa ianao nefa ny Jesosy nefa nilaza fa manoatra no mpandresy zay amin'ny alalan'le tianay dia isaoranay ianao zany Jesosy malama misaotra ny amin'ny fahavitany ny batisandroany manolotra ny ravavy haingo ny rina eo ampelantananao zay Jesosy atolotra ianao ny fiainany manontolo ny amin'ny rehetra orinan'ity androany ity satria raha nanakanakana ny devoly na dia ianao aza nge Jesosy voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa avy nakafanahanao ny devoly dia nandao anao izy aloha zany hoe mbola hiverina izy ko maika Jesosy fa izahay nangatahako aminao Andriamanitra tsy ho lesy ny fakapana mandrakizay navavy haingony ireny tsy ho lavo tsy hiverin-dalana mandrakizay izy na iovaova azy amin'ny toerana mety isy azy mety iovaova ny fiainany fa tsy zany ny ampiverin-dalana azy Jesosy satria tsy zany no mamaritra ny fitiavanao azy tsy zany no mamaritra ny mahaeo anao na mahatseho anao fa ianao efa nilaza tamin'ity androany ity fa tsy anao na afoy azy ianao ary tamin'ity androany ity ny teny fikasana rehetra dia voasoratra ho azy alleluia tsofinay rano mihitsy aorianan'izao batisy zao tena ahita fitahina mahagaga avy aminao izy ahita manitra isokatra izy
ahita tara-pahazavana tsongolanianana trano zay izy. Ny tontolony rehetra mihitsy no iova androany. Tsy ny fony ihany ny iova, tsy ny tenany ihany ny iova, fa ny momba azy rehetra iova. Dia makany amin'ny fahasoavana, makany amin'ny fahasoavana Jehovah'Andriamanitra. Tsy anisan'ny olona ho kivy zany izy, tsy anisan'ny olona mora iverin'ny-dalana na mora imonimono, fa ho lahatra mandrakizay Jesosy ahy. Mifampitahatana aminay, hiara hitsenanao eny amin'izany raha ho any lanitra zany, satria izany ny antony izao batisao. Ary raha mbola tsy ho avy ianao, hanompo anao mandra-pahafatiny ane ity rahavavina ity, ka aina ny fetry mandra-piala ny fofonainy. Misaotra indrindra Jesosy. Halleluja. Amen. Manatitra anao zay androany tompo, mila anao zay androany, mangataka anao zay anatrika fina zay fotoan'izay. Misaotra ray. Mifanompoka anao tompo, Mandra-pahafatya. mandrapahafaty Tsika rehetra iaraka navanivoatsika ao anatin'izany izany. Ny fitiavako anao tompo, ny fitiavako anao tompo, mandrakizay ho any Jesosy ahy. mandrakizay ho ahy. Ny fiderako anao Jesosy atseko ihany e. Fiderako anao Jesu, Hatrany an-danitra. hatrany an-danitra. Izay misy anao, Kizay misy anao tompo, eo aniko ahy. hoaniko ahy. Miaraka veritsika zany efa manoko Anao tompo, mandra-pahafatya. ny fitiavako anao tompo, Ny fitiavako anao tompo, mandrakizay ho ahy. ny fiderany anao Jesosy, Ny fiderako anao Jesu, hatrany an-danitra. izay misy anao. Izay misy anao tompo, eo aniko ahy. Satriko fonany eo akaikinao, satriko fona hiaraka aminao, anilanao Jesosy no mahatsara. Fatiko loatra io tantananao, fatiko loatra ny hoezanakao, esandrinao mahery no hiaro ahy. Satriko fonany eo akaikinao, satriko fona hiaraka aminao, anilanao Jesosy no mahatsara. Fatiko loatra ny tantananao, fatiko loatra ny hoezanakao, esandrinao mahery no Panisandrinao mahery afaka mandrakitra ny androany. Fantatry tompo, fa miaraka amin'ny andray anao androany, mila anao zay tompo. Mifanompoka anao tompo, mandra-pahovina. Ny fitiavako anao tompo, mandrakizay ho ahy. Ny fiderako anao Jesu, hatrany an-danitra. Izay misy anao tompo, eo aniko ahy.
Ren'Andriamanitra avokoa izay rehetra nolazainao teo. Manomboka androany raha avy amboarantsika dia tsy hainao intsony miaro ny tenanao. Andriamanitra hiaro anao, sandrin'Andriamanitra tena hiaro anao. Alleluia. Aza matahotra ianao, aza gaga koa. Raha ohatra mahita ny olona manodidina anao ohatra ny sarotahotra dia miaro tena, fa ianao rery no ohatra ny tsy miaro tena. Alleluia. Any tena marina tsy ianao no miaro anao. Andriamanitra angely miaro anao manomboka androany e. Andriamanitra no mijery anao manomboka androany. Ataovy anatin'ny sainao foana izany. Aza matahotra, aza mierikerika foana hoe tena Andriamanitra fa zana Andriamanitra reo. Halleluia. Mandra-pahafotsy volo antsika engeny avana malala Andriamanitra isahirana. Ny antsika ny zanantsika rehefa lehibe aty velona zao ny zaza rehefa manomboka feno taona dia esolona mihezahana mihitsy hiala amin'ny ray aman-dreny, dia mandeha manana ny fiainany, mitokantrano, dia mandeha miasa, dia zany ny aty. Fa zao ny an'Andriamanitra tsy mba zany. Ny an'Andriamanitra mandra-pahafotsy volo, satria ny zanakitsika raha fotsy volo antsika efa tsy otsony indray. Iza ngava ny mikarakara ny zanantsika otsony raha itsika no atenainy zanantsika, fa Andriamanitra eo foana. Ary Andriamanitra vonona isahirana hikarakara mandra-pahafotsitsika. Alleluia. Any mahatonga antsika tsy matahotra antsika ravana. Karakaranao izy fona ianao mbola vao nateraka indray na andray azy dia aza matahotra ianao hamandrakizay izy tsy afoy ianao. Tian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Ambalana antsika ny fiankofana hidirantsika amin'ny fiderana ohatran'ny tsy haintsy ianao antira fanevantsika ty. Alleluia. Androany nao irantsika amin'ny retina indray izy ty androany dia raha fanevantsika mahafinaritra be lasarintsika taontsika amin'ny fontsika rehetra. Ray antsika samiptenateniza tompony eo antsika rehetra tafiditra misafotofotsy asosia Tafiditra misafotofotsy oza mahery tsy maintsy sedray misafiana fiainantsika zany. Mbola lavitra iampita milanao Jesosy ny fiainako. Tafiditra misafotofotsy oza mahery sedray misafiana fiainako. Mbola lavitra iampita milanao Jesosy ny fiainako. Feliz tu safotsy ny anozano. Feliz tu otosotra amin'ny farany. Feliz tu toretsiky ny tafiditra. Otosotra amin'ny farany samikely ny fianako. Sami magataka Teresa Turbo Safotsy anozano. Teresa tu otosotra amin'ny farany. Teresa tu toretsiky ny tafiditra. Otosotra amin'ny farany samikely ny fianako.
tafidra lazao ny onjam-bahany ianao ihany manana fahefana amin'izany zamoko mitsangana jesosy afony samiko miteny mafiny tafidra lazao ny onjam-bahangina telendrika isamoko Safsini adozangu Telizantu Utusu achamni farmi Telizantu Tureskini Tafita Utusu achamni farmi Samkeni fianaku Safsini adozangu Telizantu achamni farmi Telizantu Tureskini Tafita Utusu achamni farmi Samkeni fianaku Safsini adozangu Telizantu Utusu achamni farmi Telizantu Tureskini Tafita Utusu achamni farmi Samkeni fianaku Utusu achamni farmi Samkeni fianaku Utusu achamni farmi Samkeni fianaku Halleluja. Elana tsiny misy an'izay somary maneno kely zay foana fa miezaka ihany hoe anona fa mbola misy kely foana hiditra anaty fiderana atsika amin'izao fotoan'izao mino fanaheritsika tao anatiny zay fotoana fiankohofana zay androany dia hiditra anatin'ny fiderana tsika amin'ity androany ity iarahantsika foana amin'ny groupe zay maresa miaraka aminay eto foana anatin'ny fiderana anao fiderana vitsitsika daorinazay tsika ihany ten'Andriamanitra ho anao zay mety sambany vao tonga eto raisinay mpitiavana indraindray mety hoe tamin'ny voalohany ianao mbola tsy teto fa zao ianao vao eto dia arabaina manokana raisina amin'ny mpitiavana mpifaliana ianao hiary hifaly aminay eto androany fifaliana ny andro androany tsy vesatry fa tena fifaliana halleloja ary tena fiobena ny andro androany nao taontsika tiry ty ary iran'le olona nira teo ihany izy ty ataontsika fa sady irambaka fizitsika ato izy no ira ihany koa milaza n'izany hoe tsy maintsy tonga any an-danitra zay jesosy zany miazaka zany isan'andro eto halleloja dia ho any an-danitra isika zao reto tsika sady ira mahafinaritra be zany amin'izao fotoan'izao dia miaraka ihany tsika zay maresy fiderana irahantsika amin'ny groupe zay maresy halleluja Jesosy amisatana namzay awahy kutsumbi ny foko ny afaliko satria anisany andovany lanitra kahamny eritreretanantokanao Jesosy namora no sarotra ny lalany diady tsy maintsy tonga lanitra Jesosy amisatana ahony namzay awahy kutsumbi ny foko ny afaliko satria anisany andovany lanitra Hallelujah.
amboaratsika andrano atao batisa tokony izy ny tafiditra voalohany eo mangataka ira fiderana izy nefa efa tanaty izay maharesy fa mangataka ira anakirondra nareo rehefa avy eo de ataotsika eto nareo alohan'ny toriteny zany fa ataotsika aloha ty anankiray ty ary ataotsika ty anankiray ty ary iteto fotsiny iza nangataka amboaratsika soarany lanitra amboaratsika nangataka an'izay ataotsika zay rehefa avy eo satria fetiny androany de metsika fafapo izy na de efa ratsy zay maharesy ara fa manomboka amin'ny heriny amin'izay izy efa lasa ao anatin'le le mandevitra kely indray de vetivety kely fotsiny ataotsika tena mahafinaritra ty androany sady fampahelezantsika any ato anatin'ny fiderana lasaritsika Zokiama
mitaitana manay sy marary asehoiny filonao mampigerana sanatonotombotra sosy famahery faratokazarona fambola ho foana mamatotra lona lahelo sy mijary kany fosiny sanaka tsy tavatombona mitaitana manay sy marary asehoiny filonao mampiderana sanatonotombotra sosy famahery Kaunana marumi fama ufamusi sarubana nuwetu na wepani Susukifu tutaruma kultuna walutina zuwadu kafahama nyulana Diro Jesu Adununa Kuna maginawe Suameva zao Diutsa panauni yerni asana fakanawani Atunuzeli yetumitena visita siyam saburu ni sana Ele caraca kani fosiny sanaka tsy tavatombona mitaitana manay sy marary asehoiny filonao mampigerana sanatonotombotra sosy famahery faratokazarona fambola ho fana mamatotra nanalahelo sy mijary sanaka tsy tavatombona mitaitana manay sy marary asehoiny filonao mampiderana sanatonotombotra misy fita lalakely asehoiny filonao mampiderana sanatonotombotra sosy famahery asehoiny filonao mampiderana sanatonotombotra sosy famahery Alleluia Alleluia. Anareo zay kivikivy mihitsy aniry zany a tokony tsy mivoaka eto reraka tsony ny fanahinareo a tokony mahery zoaran'ny lanitra le ira teo a aza ela sa efa ela izy teo efa ela efa ela fa tsy aza ela zoaran'ny lanitra dia ao aoriana amin'ity a dia hira anankiray sisa ataontsika dia hitra anatin'ny toritentsika lasarintsika eo ihany tsika rehetrarehetra tsisy miala fa hanao hira fiderantsika rekebe mihitsy efa nandiny efa ela sasy efa ela izy nianjanao Yeah.
Halleluja, fantanina aloha ianareo amin'ny live ve maheno tsara ianareo tsara ihany ve ny hira fa zareo eto anaty zoom ay anaty zoom kay no somary misy tsy mety tsara efa mety zany amin'ny live aloha dia efa zava-dehibe koa aloha zay misy nangataka hira fandrony ve sa misy nangataka hira fandrony misy tsy ova mihitsy ny dianareo na inona hira mandeha na inona miantefa aminareo zany ndraiky izy aiza le lisy nangataka atao ambonimbony tao zany hoe nangatahany mami moa zany hira tsy mihetsiketsika angamba zany rojiny avy sy fit barisy lehibe finoky zany mihetsiketsika zany ay io zany ny atao raha mihetsiketsika zay ny hita misoratra eto aloha ia mihetsiketsika zay ohatra ny zokizoky zay ngambany zay raha tsy disa efa zao le zokizoky andizandrizandrizandry rehetra lao azy amara-parantsika amin'ny fiderana lasaritsika amara-parana amara-paranatsika aorina amtytila hiditra amin'ny tenin'andriamanitsika iary faly azoko antoka loatra antoka tsara ilay andriamanitry ny fiandomana sy fiafarana izy nahariay sy natoy zao anao mandraky zay ny tiavany ay ny tiavany anao azoko antoka loatra azoko antoka tsara iray andriamanitry ny fiandomana sy fiafarana izy nahariay sy natoy zao anao tiavana mandraky zay no ny tiavany ay ny tiavany anao mpamafanina no mosoafanana hoazy tiakakazy tsara fanahy lepana mitsaza tsy mpamina fo tiavana mandraky zay ny tiavany anao ny tiavany mandraky zay dori niararanyany matsoko hitoetra tompoko lebe ny fioko azoko antoka loatra azoko antoka tsara ilay
Andriamanitra ny fiandohana sy fiafarana izy tsy nandahoay tsy mamanady anao fitiavana malaky izay no mitiavana ny tiavany anao nanao fanirano masoe navaholana hoaye ka tsy andakano tony anamarito tsara fanaye manao ny tsara sy paritra fizy tiavana malaky izay ny tiavana Akasitrakatsika rehetra amin'ny herindray tsika miona. Amen. Halleluja. 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 Isaorantsika Andriamanitra ny fataterahany fotoana ny fiderana ny fiankofana teto tamin'ity androany ity. Hiditra retsika amin'izao fotoana izao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia matoka fa ahazo toerana tsara ianao a ary matoka fa ifampahelindrantsika amin'ity androany ity. Hiditra avy hatrany tsika amin'ny tenin'Andriamanitra fa milo anzatra aloha dia hivavaka aloha sika ametraka izao fotoana izao a eo am-pilatanan'Andriamanitra. Mangatany mihitsy anao amin'ity androany ity hoe Jesosy a meo anjara teny avy aminao amin'ity androany ity. Azavelanao miala maina eto a Jesosy a fa mba azo ny anjara dia ny anjara teny fikasanao a. Halleluja. Misaotranao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity raha tonga indray ny fotoana nafahana mifampahireto tamin'ity androany ity. Ary isaoranay ianao koa raha tonga ny fotoana ankehitriny a izay fotoana mamy ahafahanay mihaino ny feonao indray. Ko dia apetraka ampelantananao indray Jesosy nyity fotoana ity androany. Mba ho tena hoe amenao eto indray amin'ity androany ity ny fanahinao masina ka ny teny rehetra izay hotoriana dia azo antoka fa teny anome anay hery, anome anay tolotsaina hampiakatra ny finoanay, amoko ny nona ary anapaketaeta ny mangetaheta, amelona indray amonto ny tany karakaina ho voninahitry ny anaranao. Miteny Jesosy fa voninkeranao zay ary dia volisy-Satana sy fanatrehana ratsy rehetra na any amin'ny tokantrano tsirairay avy any tsy mahazo manapaka any ary tsy mahazo manapaka ty anatin'ny fitaovana rehetra izay ampiasainay fa tsy maintsy miseho eto ny voninahitry'Andriamanitra. Sotra Jesosy a. Halleluja. Amen. Ataontsika ity a elaetsika tsy nanao azy ty a ataontsika ilay ho voninahitry'Andriamanitra tenao Andriamanitro. Evantsika rehetra Hallelujah.
fifaliana miarabanatsika rehetra ijoroko eto indray a nateraka ny anjara asa fanompoko androany a de hitondra ten'Andriamanitra amitsika tsirairay avy a mino hoe fa nahazo toerana tsara daholo a de hiditra avy tena ten'Andriamanitra tsika fa androany moa de andro miavaka satria andro nanaovantsika nantanterahana batisa ndray teto androany ary nisy arato indray teto androany araka ny ten'Andriamanitra ary amin'ny any amin'ny matio fatelo amby folo any misy teny hoe mifanjakany lanitra de toy ny arato tarihina ka ny arato tarihana zany de tsy fitana akory tsy fantatra ny zavatra mety ho azo ao ny ten'Andriamanitra hoe ary fanjakany lanitra tahaka ny arato tarihana zay nalatsaka tany amin'ny ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra. Alleluia. Misy hafa karazana vaovao indray eto a tonga eto amin'ity androany ity somary bebe takolaky zay izy a somary tsaratsara feo zay izy entsika ny vavaka nataony tamin'ny navavaka fanomboana izy a de nisy hafa karazana tonga indray ary eto fa de fa nalefa ny arato tarihana ary ny arato tarihana moa de ninona fa de tsy fandaharatsika ity etsaka ny arato izay isarihana ny olona eny amin'izao tontolo zao a anisany mandefa n'izany arato zany tsika fa tsika aloha nahazo anankiray indray tsika androany. Alleluia. Tsy de mihinana ny trondro fa ifalitsika anankiray raha io ny tonga ny an-danitra fandresena lehibe ho atsika ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Alleluia. De fifaliana ho anay foana ny miaraba ny ranabavy amboaratsika Iaingo Nirina moa tena anarany ho anareo zay tsy mahalala ary izy de vadiny lalahy Nirina Rodriguez de miaraba nareo menakavy kely a de araka ny teny tanaty commentaire teo miandry ny anjaran'ny ramosendry tsika tsy ho ela entina bavaka fa de iny aloha zany zao ny zavatra misy a isoratsika an'Andriamanitra ny fahavitana zany androany. Resaka momba ny fanambadiany tsika androany ry havana ny fanambadiana ry havana ao Baiboly de misy dingana
Ary io fanambadiana io de fanakambanana ny olona mifankaty. Ary tsika miara-malala fa matetika voalazan'i Jesosy ny fampakaram-bady ary matetika voalazan'ny Baiboly ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ary resaka fampakaram-bady tsika am'ty androany ty. Ny fampakaram-bady ao Baiboly de tsy de misy itovitovizany amin'ny antsika any Madagasikara ny fomba malagasy mihitsy ny fanambadiana fa ny tsy mampitovy azy de zao ao amin'ny Baiboly de tsy le olona anambady no mifidy izay ho vadiny fa ny ray aman-dreniny. Ray aman-dreniny na ny sakaizany. Ohatran'izany ny Isaka, tsy Isaka no nifidy ny vadiny fa i Abrahama no jery nampaniraka ahaka ny vadiny Isaka, Rebeka zany. De mampatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra foana manao hoe tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo. Tsy tsika no nifidy an'Andriamanitra, tsy tsika no nifidy an Jesosy ho ampakarina atsika, fa Andriamanitra no nampaniraka akatsika mba ho ampakarina amin'ny zanan'ilay tokana de ny zanak'ondrin'Andriamanitra. De nisy olona eto androany no fidin'Andriamanitra mba ho ampakarina. Ary raha mijery tsika ny ten'Andriamanitra misy fanoharana zay nataon'i Jesosy. Tena fetan-taranaka ingeto ranavavy Zanary ambony Valery. Ianao koa zao mbola hitondra ny ankonanao eto tsy ho ela. Eto amintsika eto ranavavy Felinarakoto nitondra ny zanany ranavavy Marizao nitondra ny kozinany de nitondra ny kozinany Alleluia. De ranavavy Lovely nitondra ny namany be Ndrikadaka. Izany nefa tsarotsika nitondra havana sy namana teto de mahafinaritra. De fampitondratondreka irarina mba ho tonga eto daholo ny havanareo. Alleluia. Ho tonga nompo an'Andriamanitra. Any amin'ny Mateo 4:20 tsika hijery ten'Andriamanitra misy fanoharana nataon'i Jesosy. Any amin'ny Mateo 4:20 no vakitsika. Ary Jesosy dia nilaza fanoharana tamin'ny ndraiky nanao hoe fanjakan'ny lanitra tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Io ilay tantara anankiray ranavavy Erika nitondra ny ranavavy Naël. De izy koa nitondra n'izy ranavavy Berta nitondra ny misy olona ho avy koa zao eto atao batisa tsy ho ela nety ranavavy Berta. Ranavavy Itody nitondra ny ranavavy Aja. Tanareo? De ho raikitra ny fetan-taranaka eto. Alleluia. De rehefa nandeha ny fanjakan'ny fanoharana nataon'i Jesosy de Berta nitondra ny Koda. Berta nitondra ny Koda Leonie teto. Fa i Berta koa nitondra ny mamany Valentina raha tsy diso aho. Alleluia. De zay no nitondra ny fity teto. De Marie Charline nitondra ny Lina. Tena zany mihitsy. Tamin'izany misy fotoana zay mieritreritra zany ranavavy Charline. Lina taloha hitany eo manaraka fandarana ranavavy Charline fa tsy tao anatin'ny saina. Ankehitriny izy efa eto izy ireo zao nitarika neny mandefa liana Zoom. Alleluia. Ndry pasteur nitondranay. Alleluia. Zava-dehibe kely havana ny fitondrantsika olona ao amin'i Jesosy. Raha misy olona misy fito io ranavavy lalahy. Hitany foana ny mamany io valiny io hoe izy nitondra anazy teto satria zao. Hitany foana ny mamany. Felinarakoto zany ao an-trano. Tonga ny fotoana fivavahana de aza mifanelingelina za anaraka vavaka. De hitany foana ny reniny mivavaka eo. De hitany misy zavatra miova eo amin'ny reniny. De
resy lahatra izy a na angetaheta izy a de tonga izy taditiko mihitsy fotoana nidirana izy io teto voalohany. Alleloia. Mahafinaritra Sandorano tondra andrazafy makirina finaritra nge izy koa nitondrana izy rehefa so ihany fa mahafinaritra nge mamaky an'lizy fa nisy olona nentin'ny ray Albertine ao fa so de mba efa olona niantso efa olona niresaka tampoka amy zany telen'ny Albertine zany. Alleluia. Mahafinaritra be. Zao le fanohanana nataon'i Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanao fanasana. De nisy ireo olo reo na elona nitondra mamy sy randry. Hitanareo fa tena mitohitoy le fitondrà de mamy sy randry reo zao hitondra olona re. Alleluia. Tadidio fa ny olona entinareo raha tafajoro de anareo ahita tombony am'izany koa andany izy izy kitana amirapiratra eny amin'ny satroboninahitra reo. Elisatsy ala no mitondra andranabavy amboarantsika. De nefa elisatsy ala zao tsy etsonga fa tsisy connexion de anao zany mijoroatra amin'ny farany. Halleluia. De nanao fanoharana Jesosy. Zamina mitondra ny niriny koa zao ny ravavin-dranabavy zamina efa miaraka amintsika eto. Amen. Tena mahafinaritra. Ka niaraty tarihana tsy fantatra zay ao fa de samy misy karazany ao. Olona izy anankiray samy hafa fiaviana. Samy hafa fiaviana. Ka satria arato no nangalana antsika ko. Misy trondro karazany mihitsy eto, misy trondro menamena kely eto, misy trondro misy pirina kely eto, misy tilapia eto sy ny sisa. Misy lehibe nofony be reny eto. Alleluia. Izy natao batisa amin'ny herin'ny anio. Izy zany raha nabavy amboarantsika izy natao batisa eto amin'ny herin'ny anio. Alleluia. Zao nge havana malala tena amin'ny teninareo fa sady zaho zany sady mamaky ny commentaire anareo ihany fa tena ianareo maheno an'ity afatry ty mirosonareo amin'ny ranony batisa. Tena miroso fa Jesosy efa akaiky. Riavana, elisatsy ala atao batisa mahafinaritra kosa zany. Tanareo na aiza anaovana batisa anareo na eto aminay na any amin'ny toerana hafa ny zava-dehibe de ianareo io zao maniko zao ranabavy zamina no mitondra anazy teto. Halleluia. Tanareo ranabavy zamina rery zany zao sy ranabavy kadaka no nahatondra vazaha teto. Izy koa mbola atondra vazaha eto zao rehefa aorinao. Fa maniko koa efa nitondra vazaha namany efa nanao groupe tao izy sirfity anaovana traduction. Alleluia. Mahafinaritra. Ao ary zao amintsika amin'ny teny zao mandeha ny traduction mahatonga anazy tonga de au courant ny zavatra resahantsika eto. Alleluia. Manaova reto batisa misy soa amin'ny ranony batisa satria ny batisa tena lalana makaimbatra ary hoazavaina eto matsy izany zavatra izany. De zao zavatra nitranga tamin'ny fanambadiana atao amin'le matitoko faharoa amby roapolo teo. Rehefa tonga ny fanasana de tsy tonga ny olona nasaina. Tsy tonga ny olona nasaina, tsy nety tonga. Be dehibe ny Israelianina, zanak'Israely, nandany Jesosy amin'izao fotoana zao. Nefa fanambadiany Jesosy no atao eo. Tonga tamin'ny invitation, tamin'ny alalany Abraham, tamin'ny alalany Isaka, fa nilaviny. Ary amin'ny lafindray so ihany fa nandary zareo.
satria raha tsy zany dia tsy niteny an'ity le tompona fanasana rehefa tsy nisy tonga zany zareo dia andiny favalo ary izy tamin'ny mpanompony efa vavoatra ny fampakaram-bady fa zay fanasaina tsy mendrika ko makanesa nareo amin'ny sampanandalana zay hitanareo dia asao amin'ny fampakaram-bady rehefa aso miarato ary toerana tsara indrindra tsara andefasana ny arato eny amin'ny sampanandalana teny nahitana aso ianao teny amin'ny sampanandalana avy any amin'ny samy lalana nalehany any tsika rehetrarehetra misy teto nandeha tany amin'ny lalan'ny fijejojejoana misy teto nandeha tany amin'ny lalan'ny mamitoka misy teto nandeha tany amin'ny lalan'ny mpifoka zava-mahadomela misy teto nandeha tany amin'ny lalan'ny pisoloky misy lalany nandeha tamin'ny lalan'ny fijangajangana fa samy nandeha tamin'ny lalan'ny teny tsika efa nisy ny andry teo amin'ny sampanandalana nisy arato ny andry halleloia efa tonga eto daholo iza tamintsika mba olo marina ryavana tsisy fana tsisy azy ny fanasana tsy maintsy nasiana olona saotra n'Andriamanitra fa nisy arato anankiray tsy mifidinizana izy dia ny tanan'Andriamanitra nanasa sanahy dia nanasanao anana zany fahafahana hiditra anaty fanasana fahasoavana nge ravana zany hoe ianao sendra mandeha eny amin'ny anaty famoizam-po nandeha teny amin'ny lalan'ny famoizam-po nandeha teny amin'ny lalan'ny fahakiviana teny ianao no misy arato ny taty anao tsy arato amono anao fa arato hitondra anao any amin'ny fampakaram-bady alleluia arato taria fanjakan'Andriamanitra io miantso anao io raha tonga eto ianao tsy ny fandarana andramoka izao fa arato ihany ty fa tsy ny fandarana andramoka izao tsy raha dorakoto salama sy mampioniny no tompon'ny fanasana fa nampiasain'Andriamanitra ity fandarana ity dia io fa hitanao halleloia dia betsaka amintsika ny tsy nety tsy safidinao angeny hoe oeto e fa no ilay arato mahery vaika dia tsy afa-niala tamin'ny antson'Andriamanitra ianao tsy afa-niala tamin'ny antson'Andriamanitra ianao io ianao io tonga eto na ianao ry misy foana manontany tena tsy inona reny ataoko eto ohatra nay io koa manontany tena tamin'izany fa inona ary te ataontsika ety gaga ny fianakaviana olona mipetraka tsara zao ny am-piangonana le mitsangana mivoaka rehefa toriteny manao tsidipahatra tahita ny fianakaviana fotsiny io fa eo amin'ny fotoana ny toriteny mihitsy no mandeha mivoaka no lasa toriteny tsy fidiny anay fa nahery loatra ny aratom-pitiavan'Andriamanitra nahery loatra ary io araton'Andriamanitra io tsisy azo itsoahany io fa manina moa filazan'ilay arato tena file kely fa matanjaka zay voasaringotra ao dia tsy afaka miala tsony miala ho aizitsika mandra-pahitatsika ny fanaporofon'Andriamanitra amintsika fa tsara betsaka ny olona matahotra fivavahana betsaka ny olona matahotra fivavahana taka ny hoe amono hahafaty ny fivavahana dia miezaka miala antsoin'Andriamanitra miezaka mitady olana miezaka mitady fialana tsy afahana manao mamonjy fotoam-bavaka tsy afahana mandeha mivavaka fa zay ianao va nahita arato anankiray tsy mamono ny trondro fa arato anankiray mitondra ny trondro zay voazo ary tsy sakifidy na trondro inona ho ana inona na misy fo zao na misy inona na misy orana ninonninona biby maloto nalaina io arato io tsy mifidinizana izy fa na dia mpamon'olona araka ny jingelina atsika teo azy na dia mpamon'olona azy ianao mahery ny herin'ny arato dia voasitona ary rehefa voasitona dia nandeha teny amin'ny sampanandalana reo daholo karazana olony ratsy misy mpanafika misy mpamon'olona misy tena olona tena ratsy misy ratsiratsy misy ratsy be
misy tena reny olona tena hoe ozy fomba tendrika tsy fanao ianao fa mahery mahery ny hery ny arato trondro gasy tilapia fibata orana fo zao daholy fa averika any mahery ny hery ny arato ry havana ary io arato iny arato mpitiavana ny etson'Andriamanitra asianao iza no andeha hifidy hotonga anaty arato fa Andriamanitra no mifidy anao naniraka ny anjeliny de nikasika anao black bazy de iny aza mantranga sendra mandalo tetena ohatra de nomen'Andriamanitra fa teny avy amin'ny fanamasina zay de fanaraka am'le tenyle zavatra iainanao mihitsy iny loatra ny sitinasy anao de natonga anao mbola nijanona elaela aloha ny ianao le fandarina hatramy farany hozy androany tiry alefa fa tiry misy olona eo avy eno androany de io ilo ny akasika azy de nalemba le hiry androany nao mba ataovy misy zavatra mampimapime kely fa halleluia iny ny sitina an'le olona arato mahery arato mpitiavana teny aminao aho fa raha fitiavan'Andriamanitra asianao de tsisy azo anoharana an'izany fantatrao ve ravana zany hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry fantatsika tsara Jesosy fa tsy nisy olona nandalo tetatany masina ohatran'i Jesosy ary misy ny mpisorona be Jesosy amboniny zany rehetrarehetra fa eto misy fikarakarana fampakaram-bady tena somary hafahafa zao ny zavatra mitranga ho karakaraina fampakaram-bady iditra ao anaty fanasambe invitation tsy nisoratra tamin'ny anaranao fanekena fa ianao satria ny ten'Andriamanitra de nivoaka reo olona any amin'ny lalana any amin'ny andiny fafolotsika zao Matitoko 2:20 de nivoaka teny amin'ny lalana ireny mpanompo reny ka namory zay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara ary te feno finimpinana ny fampakaram-bady alleluia ny tsy mendrika rehetrarehetra tao teo am'le groupe le tena reto zany ery amin'ny fanasana de to de fantare ry tsy mendrika rehetrarehetra reo reo le tondron'olona moa mba mivavaka hono ry reno daholy iny avavao zao mba lasa mivavaka hono ry mpangalatra koa mpangalatra koa pisolokoloky olona le manao tarelitany masony olona kodikody ry reno daholy ny tonga atao mahafaniny ty fampakaram-bady resahany ty satria zao ny baiboly de mampianatra ny mpisorona rehefa hanambady misy ten'Andriamanitra misy lalànany amin'ny boky Levitikosy ny mpisorona be rehefa hanambady de tsy mahazo manambady afa-tsy vehivavy virjiny avy amin'ny foko misy azy Jesosy nefa rehefa napakabady ambony no mpisorona be nefa ny olona azo ao rehetrarehetra ao izy olona ratsy daholo teny amin'ny sampanan-dalana misy am'ireo olo reto tsy mahalalana zany tenin'Andriamanitra farak'izay kely zany azy nefa mpisorona be ary mila manambady vehivavy virjiny zany hoe vehivavy mbola tsy naloto fa zao Jesosy amboniny mpisorona be ze hitany teny amin'ny dalambe teny ekeny ary nytenenine zeny menao Andriamanitra tsy mba misy olaviko mihitsy ianao io tokony misaotra an'Andriamanitra isanandro ny amin'ny zavatra zay nataon'Andriamanitra amin'ny fiainatsika
fa fahasoavan'Andriamanitra ny ahafahanao miditra ho isan'izany hoe kristianina zany. Hatretonany amin'ny Levitikos 2:20 misy lalàna manao hoe le mpisolona be teo efa adonitsika satria efa avo leta be ny tedaviny vehivavy virjiny avy amin'ny foko pireneny. Lasa tsikoty zany tsika am'izay fotoan'izay. Tsika efa nijangajanga tamin'ny fanompontsamporiavany, tsika efa nijangajanga tamin'ny fahotana maro isan-karazany, ny filibana sy ny fisotroana sy ny fimamona nandotony tena tsika tamin'ny zava-maloto. Tsy ananatsika zany fipetrafahana miditra ho vadiny mpisorona be zany. Andao jeresika ny ambanimbany kokoa izay ny mpisorona. Zao anefa ny mpisorona indray dia ohatry zao. Andiny fafito amin'ny Levitikos 2:20. Aoka tsy hanambady zay vehivavy mpijangajanga ka voaloto izy. Aoka tsy hanambady vehivavy zay efa nisaorany lahy fa masinao an'Andriamaniny ny mpisorona. Ny mpisorona indray dia zao na tsy virjiny ary tsy maninona fa mbola tsy voaloto teny hoe vehivavy janga zany. Fa tsy tafiditra amin'izany tsika. Misy tamintsika ireo riavana. Betsaka amintsika fantatritsony hoe sampy firy zay nefa nafangaronao tamin'ny fivavahana. Toe-posy toe-panahy firy zao nentinao namina fangarona an'Andriamanitra. Tsy mendrika isika. Ary raha ny tena marina dia saika raha nanaraka an'izany saika vaovao ratsy. Tsisy anambady, tsisy voasa amin'ny fampakaram-bady. Mahafinaritra fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy mba taka ny fanjakan'olombelona fa ny fanjakan'Andriamanitra dia an'Andriamanitra ary izy manapaka izay tokony ho ao. Ny anjarantsika dia ny misaotra azy fa na dia ratsy ary tsika na fangarony tamin'ny tsara dia nampidiriny mba hinana ny fanasana. Asa dindravana fa ny fanambadiana ny batisa natao androany raha nabavy haingony iriny amboaratsika tsy fampakaram-bady aho. Ny batisa tsy azo ireharehana hoe za efa ny an-danitra. Hoe vita batisa efa rendez-vous zany ny an-danitra za zany efa ny an-danitra tsy mahalala avy ianareo e. Ny batisa tsy zany. Ny batisa dia tahaka ny dingana lalovana raha ho any amin'ny fanambadiana. Ny fanambadian'ny jiosy dia ohatr'izao, tovy antsika malagasy any. Tsy tonga dia mariazy aloha, fa misy ny vodiondry, misy ny fiancé. Ary ny vehivavy anankiray rehefa tapa-kevitra ny ray aman-dreny, azy dia sy ny fianakaviana, fa io no atao vadin-dra lehilahy, dia fandriana. Rezervena zany. Dia tongavanao tokantranony ao le vehivavy sy ny ray aman-dreny dia hitondrana fanomezana. Ohatrany hoe vidiana. Raha amin'ny antsika zao dia misy an'ilay vodiondry iny dia mitondra vola. Dia hatramin'ny anadary taperana ny maso ny tapimaso. Za nahazo tapimaso foana tamin'ny vehivavy, za nabaviko anakenina. Natevitevina foana amin'ny tapimaso isaky ny izy moa fomba malagasy dia rasiny hoe fomba 25 000 dia 10 000 dia manina zao na mba atao vola hoe matevina. Fa tapimaso. Fa zany tena fomba ara-baiboly mihitsy. Rehefa hita hoe io raha zazavavy dia tsy tonga dia vadiana. Fa ataony fiancé, ataony vodiondry, tongavany ray aman-dreny. Dia karazany hoe vidiana zany. Omena fanomezana ny fianakaviana, omena fanomezana raha zazavavy. Omena volamena, omena vola fotsy. Fa mbola tsy novadiana. Ary any amin'ny bokin'ny Osea, afakitsika amin'ny bokin'ny Osea. Osea 3 ngeva kitsika. Osea 3 Osea 3 andiny voalohany. Dio Jehova tamiko.
mandehana ndray tiava vehivavy zay tiany vadiny nefa mijangajanga de taka fitiavan'i Jehovah ny zanak'Israely. Hosea mpisorona mpaminany fa na de tsy mahazo manambady vehivavy janga aza ny mpisorona rava Hosea nasen'Andriamanitra nanambady vehivavy janga entin'Andriamanitra nanehoana ny fanambadiany Kristy, ny fanambadiany Kristy amin'ny zanak'Israely de ratsy lavitra noho ny vehivavy janga satria nijangajanga tamin'ireo karaza tsampy Andriamanitra hafa ny zanak'Israely. Tsara Andriamanitra ry havako. Isika nge de takany Jesosy nge de takany Hosea eo anatrehantsika. Vehivavy janga. Entin'Andriamanitra naporofona fa ninona fa ratsinao io. Jesosy ny didiny nomeny baiko mba hapakatra anao, mba hapakatra atsika. Ary jerena tsara fa tamin'izany andro zany andiny faharoa ka de nividiko sekely volafotsy 5.70 sy valo ordea omera ray sy tapany izy. Io zany ny anazy ny vodiondry, io zany anazy no valopony meny vidiny. Fa rehefa vita iny, vita ny fividianana, alleloia, de voalaza fa vady ny vehivavy io, efa no vidiny, efa nomeny ny fanomezana, fa tsy mbola netiny, tsy mbola ny vadiny, fa mbola lasa aloha izy. Ny entre ny fifamofona sy ny fanambadiana ao baiboly de afaka misy elanelany mety andro vitsivitsy, volana vitsivitsy, mety amin'ny taonany azy. Fa mandritra ny anao le efa nisehoana, efa nomena tapimaso, efa nomena vodiondry, efa nomena zao rehetrarehetra zao, lasa ny vadinao. Manomboka eo ianao, tsy olotsotra tsony. Fa manomboka eo ianao efa vady, fa vady mbola tsy netiny. Fa eo ianao voasoratra ho vady, aniny lehilahy iny ianao. Ny batisa revako de vodiondry. Tsy mbola napakariny ianao, fa voasoratra ianao fa vady. Efa nividiny ianao. Inona tsy nomen'Andriamanitra anao? Tsy nilosy tamin'ny batisa ianao io. Raha tsy nilosy tamin'ny fanomponan'Andriamanitra ka resy lahatra amin'ny batisa raha tsy efa natsapa zavatra. Hoe nisy fahasoavan'Andriamanitra niditra teo amin'ny fiainanao. Ianao io veryavana de hijanona eto. Raha tena hoe io vehivavy amboarantsika io veryavana, de verina hoe hiditra eto raha tsisy zavatra tsara hitany teto. Efa nomena azy ny vola fotsy, ny vola mena. Mihoatra lavitra noho izany. Ny nividianana azy tamin'ny andro Hosea de vola fotsy 5.70 sy valo ray sy tapany ny vata omera. Fa ozy izy ny tenin'ny Peterany amin'ny Petera voalohany. Tandria moa izy a. Fa tsy mba vola fotsy na vola mena no nividianana anareo. Fa ny rasoan'i Kristy. Nareo akitsika zany Petera voalohany toko voalohany andiny fa 8.20. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba taka ny vola mena na ny vola fotsy na navotanareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana. Fa ny rasoan'i Kristy. Tondrany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetana. Ny nividanana atsika zany na de ratsy aza atsika de vao me niakatra ny nividanana atsika. Tsy vola fotsy tsy vola mena fa ny rahan'i Jesosy. Ianareo rehetra zay vita batisa fantara fa fofombadin'i Kristy nareo. Fofombady, mbola tsy vady. Ny fanambadiana de ho tonga am'le fotoana mahamanton'alina. Alleluia. Ianao zany zao tena fofombady ianao io. Fofombady zany nefa afaka nandray fanomezana. Tsy afaka miaraka amin'ny manaiky lehilahy hafa tsony. Tsy afaka manao toetra tsy mendrika tsony. Ary ananan'ilay fofombadinao, droit ianao. Misaotra nanam-pahavanamboarantsika, maro izy ny zavatra nivoaray teto. Isaorantsika n'Andriamanitra zany. Za te teny aminao androandro.
fofombadin'i Kristy raha rehetra vita batisa reo fofombadin'i Kristy nandray fahasoavanareo efa voavidinareo fa saingy zao ty misy saingy nisy tantara any amin'ny Matthieu 10:20 aitsika tsara zany tantara zany Matthieu 10:20 tsy mahay an'ity tantara ty kosa andininy voalohany ny fanoarana amin'ny virjiny folo reo virjiny folo reo efa fofombady reo efa nofidina efa réservé ireo folo reo ary tokony tsy nanao kinangatsony satria zao efa miandry sisa efa miandry fampakarana sisa reo tsisy voalaza mihitsy eto ny soramandry de tsy misy hoe fanoarana ny amin'ny virjiny dimy adalazy virjiny dimy endry fanoarana ny amin'ny virjiny folo izy rehetrarehetra samy teo mitovy nitovizana izy reo de tsotra efa samy novidina efa samy vita vodiondry efa fofombady daholo reo efa tsara lavitra reo ny olona tsy mbola nisy mifidy any an-dalambe eny efa tonga teo amina dingana mahafinaritra eo am'le dingana sady mahafinaritra mampientanetana fa mampitaitaina ihany koa ny vehivavy rehefa vita ny vodiondry de mipetraka tsy de mivoaka zany tsony izy tsy de manao fifandraisana amin'izy to satria ndrao mahita lelahafa latsapitisana atria amin'ny lelahafa efa réservé efa maninona zany efa mijanonjanona ny antrano efa miaro ny tenany amin'ny fakapana ny ataotsika rehavako rehefa vita batisa de ny mitsoka ny fakapana tsy maninona mahitanao manomboka eto mitokatokana fa raha miaraka aminay anao tsy mitokatokana ato anaty gropitsika misy fifaliana ao fa isika reto samy mitokana tany amin'nisy azy de ao anaty zomo atsika hitanareo tsara ny fiarahantsika ao zay tsy mamela anao hitokatokana miaraka eto tsika fa manomboka manina anao manomboka miala amin'ny fiarahamonina ianao ay mety misy olona zany ikite groupe any amin'ny gropena cousin cousine any satria inona ny resaka any resaka fisotrosotro toka sy fetifety isan-karazany zay tsisy voninahitra Andriamanitra anomboka tsy ho hita amintsony ianao zao satria ianao izy fofombady mila mitandrina ianao ny olana mantsy de zao rehavana malala le mpampakatra le vadinao tsy mifantatra tsony tsy niteny taminao rovina izy no avy zavatra fantatra tamin'ny elany teo de zao vadiny ianao efa novidina ianao anazy ianao izy tsy nanome rendez-vous hoe am'izao lera ny tonga fa miteny mihitsy izy ohatry ny mpangalatra ny fiaviko mpangalatra zany tsisy iomananao zany zay mivady nisy nanafika tany an-trano fantatrareo zany am'izany nisy nanafika atao an-trano fa tampoka zany ianao mifo efa lampe de poche nitsolovana ny tarehanao efa sabatra eto amin'ny tendanao tamin'izany zany ny fiavy mpangalatra efa mpangalatra eo amin'ny fandrinanao manambana sabatra anao enga efa tratra an'izany am'izany mampiony hoe bevoaka ny zanakay voalohany eo ambony fandrinana jolahy 10 lahy miaraka amin'ny sabatra sy ny big boss tonga ao an-trano ianao tsy afa-mihetsika eo ambony fandrina zany ny fiavy mpangalatra ianao le matoriny tsy fantatro anany nidirany fa izy efa eo zany ny mila iomanatsika zany mila iomanatsika rehavako malala fa io mpampakatra io tsy niteny izy rovina izy no avy ny napakatra ny nividy anao ny nataony ny nividy anao ny nataony ary nividiny lafo sarobidy aminy tsy adininy tonga izy ny fanoarana ny amin'ny virjiny folo am'izany ny fanjakana lanitra de tahaka ny virjiny folo zay mitondra ny fanalany
ka nivoaka hitsena mpapakatra amin'ny fotoana zany ianao efa fofombady a de ny ataonao sisy ny zavatra andrasanao sisy ny zavatra iomananao sisy de ny fitsenanao ny mpapakatra ary zay ny fatoanao tsy mieritreritra zavatra afa-tsony ianao ary ny olona vita batisa de tokony tonga eo amin'izay toeran'izay tsy mieritreritra nininona tsony ianao fa ny fampakarana manomboka androany zao mety tsy fantatra zay fomba fiainanareo mivady amy moa fa ohatry ny aty mety hatramin'izay tsy naveranao mipetraka mihitsy raha la Rodriguez seria fa izy anao e tasy mamaly efa tamin'ny firenana de efa mesazy de tsisy valy mihitsy fa inona ianao aizy anao indrindra de ho gaga raha la Rodriguez manomboka androany ohatrany tsy de lisy tsony zay tsisy tsony mino a raha misy olona ao Kristy de indro tonga vaovao izy efa lasa ny zavatra taloha reny toetra tsika ny zavatra erehany saitsika sy ny zavatra mahafatifaty atsika afa miova zavatra rainy ao anatin'ny saitsika no iandry an' Jesosy alleloia iandry ny mpapakatra ny olona vita batisa de olona niova toerana ny zavatra niinterese anao taloha tsy miinterese anao tsony zao zavatra tsy fantatrao taloha miinterese anao de iandry ny mpapakatra izy zany ozy ny olona tsy fantatry ny olona zany ianao no nividiny ianao no nifofony ianao ny fofombady ny olona tsy mahafantatra an'izany taloha mety mpanao adevitra raha politika be tsisy ohatry zany avava mihitsy anao amin'ny Facebook eo amin'ny politika tsy zany tsony ianao hoe efa zavatra ray loha na anatin'ny sainao tsy de mivoaboaka ny trano tsony ianao tsy de mifanendry tamin'ny olona tsony ianao adinonao zao tontolo zao fa misy zavatra ao aminao ao hitsena ny mpapakatra ianao mety hiten'ny olona ohatrany niova be nareo zany a tena niova ao efa tsy eo ohatrany fa inona ny antony hitsena ny mpapakatra hoe alleloia na elona olo kizitina be taloha exemple fotsiny indra la Rodriguez izy zanary a ohatra fotsiny zany so de mbola io de ranabavy amboaratsika zany a karaha la Rodriguez mantsy a ohatrany mahafinaritra kely zay so de eo anao de mbola raha foay zany le vaditso izy ndray zay vehivavy izy ndray zay inanao j'adore tsy zany tsony any zany zavatra ray loha fofombady ianao zao halleloia ho mafy ny fiainana ekeny zany zavatra ray loha ny ao anatinao hitsena ny mpapakatra ianao misy zavatra zany ho adinonao tanteraka mihitsy zavatra niasanao saina taloha tsy miasa saina am'ireny tsony ianao misy zavatra masaka ao anatin'ny sainao hitsena ny mpapakatra ka reto vehivavy reto de zao efa nividina am'izay izy efa nitendrena ray roa telo efatra dimy enina nareo folo a tiako be nareo halleloia vidiko tao anatin'ny maro nareo ampakariny anareo halleloia anetaneta le rivo fo fa zao a za mbola andeha hoaiza ndray ianao andeha amboatra fitoerana ho anareo ahy ho an'ny mpianatra ho an'ny olona rehetrarehetra fa zao hiverina ndray ary hiverina ndray de aka nareo halleloia ary eo amin'io fotoana eo amin'io fotoana entre ny fifamofona sy ny fanambadiana no saropadina indrindra tao anatin'io fotoana ny andrasan'io no lasa nisy ino moa zany nisy vokatra nosotomina de lasa nisy ny dimy endry nisy ny dimy adala efa olona fofombady reo efa akaiky ny fampakarandreo nitongotr'ireo ilany any amin'ny fampakarana ianao vita batisa io nitongotr'eo ilany efa ny an-danitra fa nitongotr'eo ilany mbola eto amin'ity tany ity tsy lanitra ny azonao androany fa tapakila fahanao miditra ny an-danitra tandremo anefa eo ny tsarananao dimy endry ianao sa dimy adala
eo vo ivoaka ny conclusion ny fiainanao. Eo vo hita hoe izy ianao taloha ianao mbola tsy tao anaty compte. Zao anao vita batisa, eo am'izay no fantatra ny hoavinao, anahoana ianao. Satria retolo reto de zao, ary ny dimy tam'ireo de adala. Fa maninona reo ny adala, ary ny dimy tam'ireo kosa endry. Nisy hetsika zay nataon'izy ireo. Ny dimy adala de zao, ny adala nandray fanalatra fa tsy mitondra ny solika fitaiza. Ny endry kosa mitondra ny solika tao amin'ny fitondrany sy ny fanalany. Nisy fiomanana teto. Rehefa fofombady ianao de misy zavatra am'izay mila tandremanao. Jereo ny solikanao. Manahoana ny solika ao anatinao? Manahoana ianao io? Raha mijery fitaratra ianao am'izao fotoana zao. Ny fitaratra kely tsy akaizako zany tainareo ny tantaran'ny Blanche-Neige, ny oram-panala. Tantara natao tany ambanivohitra nay zany taloha tadidiko mihitsy. Ny fitaratra kely tsy akaizako zany, izy any tsara indrindra tatany. Jery fitaratra zany izy. Tsara ihany ianao raha ndrembavy fa mbola misy tsara anao ianao de oram-panala. Eo ianao tena mila mijery fitaratra foana am'izay manomboka eto. Jereva fitaratra. Manahoana ianao? Fa misy mijery ianao. Ary ny mijery ianao de tsy izy fa tompon'ny fampakaram-bady, tsy olon'olom-poana fa tena Andriamanitra lehibe mihitsy. Samy nomena fanala reo. Ny fanala moa ilaina rehefa inona? Tsy nisy nanao arendrin'andro atoandro arendrina taratasy tsy maintsy le maizimaizy de ino mipotra daholo ny endriky ny arendrina. Mbola tsisy nanao alavafo manga amin'ny andro atoandro ka. Mailo tsika. Misy fanala eny aminao eny. Tsy haingonaingon-javatra iny. Ianareo vehivavy manana karazan-droa poketra anareo rehefa manamanan-janaka nareo de tsy le poketra amin'ny stilitila kely reny intsony. Reny zany haingo. Fa misy le poketra anareo vehivavy tsy haingo fa fitaovana mihitsy. De ao daholo rehefa manan-janaka, ao daholo voasokafana le poketra, misy kosy kely ao, misy gote kely nakizy ao. Fa taminareo le mbola mademoiselle kely rehefa omby telefôniny iny poketra kely. Iny nentina. Tsy tianareo anaty mariage. Poketra kely doré kely iny de miaraka amin'ny kiraro miaraka. Iny de tsisy ninona ndrao anatin'iny fa natitra le atao any de valopy kely le mena an'le anina de telefônina ray. De tam'izany anareo mbola naloko mena de lokomena sy le fitaratra kely izay ihany ao. Fa tsy mitovy ny poketra. Poketra andro-mampionina tsy mety tsy omby kositsony iny. Fa ao daholo na kosy na carnet de santé any zaza na inona avy de anatin'ny poketra anareo. Na mino tantara zay zavatra hita anaty poketrany. Kosin-jaza ohatra, gote an-jaza misy poti mofo ao. Potina biscuit ohatrany efa mivaza de mena tampoka misy ao. Sase kely reny asina zavatra vongo. Tonga ny poketra ny vongo misy poids mihitsy. Misy hety kely, fiogo kely, coupe-ongle kely, faty-taratasy fakturerera sy ny sisy. Ao anatin'ny daholo tsisy haingo mandeha amin'ny lohany intsony fa de miveza iny poketra nareo iny. Hitondra poketra nareo eto. Ka teto nisy anankidimy jejolinina kely. Ny azy le fetina mariage le anina kely iny. Zara poketra fa mahafatifaty kosa mijery an'izy. Poketra tsy nisy ininy. Ty le anankidimy poketra mavesatra. Yao daholo, baiboly. Inona avy? Tao daholo. Misy hatramin'ny rano kely ny endrina ela, marina mihitsy zany. Ao daholo. De nisy anankidimy zany imeme an'le sasany. Retsy mirozaroza be amina poketra mavesatra. Fa nareo ve de efa firy anake?
inona ataony anatin'iny ny anay atao anatiny ity misy baiboly, mety misy firana ny anazy iny telefônina fotsiny de mijery verset de efa ao anatin'ny telefôny iny de iny le atao kely de mandeha ohatrohatran'izay zany ny zavatra mitrangy eto ny adalana andray ny fanalany tondra fanala ihany fa tsy ny sahirana ny tondra ny ao anatin'ny fanala satria manina ny andro mazava raisinao fotsiny hoe rehefa andro ririnina mampomena indray rehefa amin'ny atoandro rehefa matoandro mafana rehefa le maraina iny mangatsika be de misy fotoana hita foana hoe olona mivoaka maraina be ny olona iny ny olona efa manao akanjo maivana kely ny atoandro ianao vola mieny aminao eny le blouson be maraina ianao de niditra ny azy de ndraindray ohatra mezany hoe manao boty ianao ny olona efa manao kapa ka ny olona tsy nivoaka tamin'ny maraina fa ny olona efa ny atoandro vao nivoaka de raha to ditany ary de maraina tsika zany androany adino eny aminao blouson be ka reto le dimy vavy reto mitondra fanala de mitondra bidon misy solika de mezany le vehivavy anankidimy fa atao inona bidon ry se rehefa mivoyage tsika indray nareo vehivavy entinareo daholo ndraindray zavatra ohatra mampiteteny hoe sao de hitondra armoire kely entina daholo au cas où izy hoe sao de mba de entinareo la zavatra tsy de mety ilaina fa sao de mba ilaina zatsy zany ka reto vehivavy reto ny vigivigitra bidon misy solika fa atao inona iny entina ihany fa tsy fantatra inona le tsy fantatra roviny ka ny andro amin'io mbola atoandro ny andretsy contre soleil poketra kely riavana enao io de mety misy ime manomboka eto de izy nio de atao inona daholy raha nampahaviambaratsika reto zavatra entinao rongorongotinao reto ozy anao andeha hitsanako an jesosy aiza zao zay jesosy eo izy ny olona andro mazava be ino kitondra bidon misy solika anomboka hivigitra zavatra maro angenao ranabavy fa tsy eta mavesatra zany anomboka mitondra tenin'Andriamanitra ianao boky ny lalàna mavesatra be de be ny olona tsy mila an'izany mandeha am'izao fotoana zao ozy ny olona hoe sao fotsiny ho avy ty miarety mandringana hitan'izay atao am'feko ho avy ty miarety mandringana asandrako fotsiny ira fideranao ozy le vehivavy tao am'feko za miteninareo edymatsika am'izao rety mandringana zao asandrako fotsiny feo ny fiderana de mira izy izy mahay mira hoe mira oza hoe mora edivana zany aretinareo zany edivatsika amin'ny arety mandringana io andao ingatsika fotsiny fiderana ataotsika ny era fiderana ina raha iny aretina nira fiderana tsara nira fiderana fa tsy ampy zany anomboketo ianao ranabavy azadina fa miandrandra zavatra anankiray mbola tsy nitsanga fa hitsanga ianao ary zavatra angezabe de mifampakaram-bady ianao anefa efa tsy lavitra an'io tsondry tsy lavitra anao ny fanjakan'Andriamanitra tsy lavitra nareo fitabatizany fanjakan'ny lanitra saingy ao anelan'elan'io misy ny fotoana mampatoritory raha mbola eto am'ty tany ty tongotsika ina de misy foana ny zavatra mampatoritory eto za mijery Facebook mizara ny ten'Andriamanitra fa mandainga raha tsy tenanareo hoe tsisy zavatra ratsy hitako misy zavatra ratsy hita ao tampotampoka ianao tonga de misy vehivavy manao demande d'ami anao de jerena iza moa zany ty izy de to de midira WhatsApp raha te iresadresaka amiko ianao bolisatra kely fotsika ianao amreny za koa mba te hijerijery anao de veloma raraka ny solika eto am'ty zao tontolo zao ty ny ahitatsika an'izany fakapana zany
nefitsika mbola tsy nentina niakatra fa mbola nyreservena fotsiny fofombady ianao mitandrema ianao efa voavidy ianao ny solika riavana dia didin'Andriamanitra be dia be ny olona manana baiboly tsy mamaky izay ao anatiny misy olona iny baiboly iny atao haingony fotsiny haingo trano za manana manao collection na baiboly ananadolo ny baiboly amin'ny fiteny rehetrarehetra be dia be tena be dia be misy fiteny japonais fiteny portugais baiboly manao collection na baiboly izy namako zany ny tena tsara indrindra ny fanananao baiboly zareo metanareo ohatr'izany anabaviana tonga taty aminay dia nisy baiboly zay mantsy nividiny taty tamin'ny 2018 tamin'izany anabaviaina io vao nresaka taminay tamin'izany zay raha tadidinareo nivarotra baiboly lance baiboly sy t-shirt io zao mbola manana t-shirt taty radio zatsika mampina mba manao t-shirt taty radio indray mba omena an'ilay tolo reto fa zao le baiboly dia tonga taty aminay amin'izay anabaviaina ka io baiboly io tamin'ny nomena azy tsara be mihitsy grenat zay izy dia cuirany foniny dia tsara tare be mihitsy tonga taty izy tia ve sisa le baiboly raha ny lafo indray zany toke tia ve zao ve nefa raha n'le baiboly fa za tena faly be mihitsiny faly be mihitsy nahita le baiboly efa vasoka be mihitsy le baiboly faly be nahitana izy satria proof ampiasaina isan'andro engeravana tsy afeninanao fa amin'ny baibolinay zao isorana an'Andriamanitra tsy foko izy ty efa tokony soloana zay mba mpivarotra baiboly ihany fa ty anaty ty hitanareo ty dia tena tsy afenina anareo fa misy fotoana ny baiboly koa efa misy page miala ohatr' zao dia raha mamaky genesis zany ka genesis no triko dia ty fotsiny sisa netiko tsy mamaky baiboly koa efa ty dia amin'ny genesis toko 7 ny nanontany Adama sy Eva izay nataon'Andriamanitra taminy satria manino izy ty tsy foko fa ampiasaiko isan'andro izy ty misokatra isan'andro dia sasa zao efa misy page miala ohatr' zao fa tiako misy baiboly vavao fa tsy ty tena efa tiako ty misy zavatra tena efa tonga dia efa haiko tsenjere raha resaka momba n'iza dia aria ohatrany tsy piako tamin'ny stylo mena izy zay aria ohatrany natsiko stylo maintso izy zay dia io dia ohatr' zao mampalahelo tsy aseho kela be fa sao dia afa-baraky eo ratsy baiboly fa reny tsy maninony tsy maninona profo ray mifaniasa le izy na ampiasainao le izy misy olona manana baiboly tsy nikasi andalitra mety fa na izy koa ary tsy nilalitra any tsy nikasika azy fa izy koa tsy nikasika an'le izy antan'io zay zany agay ianao reny jereny misy an'izany ve aby everefa manao blagy ianao aizy amosy jereny fotsiny ao satria maninona tsy fantary zany haingo trano io ondalana rehefa marary an-doha be da be nenay ambany misy manao zany marary ny an-dohako miana le baiboly eo nitako ambany ondana tsy ambany ondana ny lalan'ireo fa ny anatin'ny fo halleloia ravana malary ny dimy tonga dia voakosokajo adala nanompo an'Andriamanitra ihany fa tsy niaraka amin'ny didin'Andriamanitra za tena miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy didin'Andriamanitra nijorotsika eto amin'ity fandarana ity mbola tsisy teto anatin'ny covid anaray misy tratra misy indray ary faly mihitsy mba tratra mba ahafahana mandeha vakansa ny ira fiderana efa ataontsika foana eto fa ira fiderana miaraka amin'ny fitandremana didin'Andriamanitra tonga dia mandrava manda ny Jeriko ny mpisorona mitsoka ny anjomara dia olona nanamasy tena tsy le anjomara ihany ilay nitsofina nandrodana manda ny Jeriko fa le olona nitsoka n'le anjomara ko olona nanamasy tena mpisorona
miaraka amin'ny andro maro. Zany hoe nira fideranao ataonao amin'ny anao feno herin'Andriamanitra eo anatinao ny tenin'Andriamanitra. Fa tonga de na ira mitovy azy misy ira ataonao tonga de ira fideranao tonga de mampitsangana malemy ry havana. Alleluia. Tsy mitondra solika reto vehivavy 5 rehetra satria ny andro atoandro. De mezan'ny olona le vehivavy anaky 5 izay mitondra andro atoandro mitondra solika. Inao a de mezan'ny olona fa andro mbola mainandro tsy nitsahatra fa tsy namboatra samby fiara hoentiny any ambony rano. Tsy mbola nisy orana tamin'izany andro zany. Tsisy tondra-drano. Tsy fantatro manaona zao ny cyclone ny amintsika andra nabavy fambeazana fitahina sy rahatany Marisarlina manahoana zao a. Zay mba tena te andreny vaovao marina tsy any Facebook fa nareo eto apitapitao an'ny RNM manahoana nareo any Madagasikara any manahoana ny tondra-drano manahoana cyclone. Sao any fariavana malala. Andininy fa efatra matitiko fa efatra 5 ary ny endry kosa mitondra solika tanatin'ny fitondran'ny fanarany. Fa nisy andininy fa 5 amizay eo le tena olana. Ary raha naharitra ela ny mpapakatra de samy rendrehana avokoa izy rehetra ka de natory. Mahavariana fa virginy 50 virginy 10 fa efa voafaritra fa ny 5 andry ary ny 5 adala fa entone de verina 10 niara restory. Raha tena tetena aminao tsika mbola tsy anjery. Misy olona de tena diso manamelo tena ndray. Ay, tobo. Tandremo ny zay asian'Andriamanitra tandrematsika. Anaova ezaka. Fa azadia fa tsika mbola olombelona ary afaka norendremantsika eto amin'ity tany ity. Saingy efa voafaritra melolo mahadalana ny mahendry ny olona anankiray. Azonao? Tsy le farendremana tsony fa tsika olombelona. Fa le zavatra nataonao teny aloha no namaritra ny fiakaranao. Tsy rendremana rehetra tsisy miakatra. Narendremana aza fa manana solika ndao hiakatra. Satria rehefa tonga ny mpapakatra de zao ny zavatra nitranga andiny ny fahenina. Ary no mamantonalina. Ary zay ny tena olana. Io mamantonalina io. Eo amin'le fotoana mampafesatra ny masotsika. Ohatra ny vavaka fembenatsika iny. Alleluia. Mahafinaritra be zany a. Tsy nandalo tany Madagasikara, tena Alleluia kosa zany. Tany Antananarivo, Alleluia kosa zany. Sotra nareo na ame vaovao. Mba ame vaovao ihany arakaraka ny fiovanao mba te areva ara-baovao zay fa. Hotahiny tomponareo. Zao ravana malala. Andiny fa 5 raha naharitra ela ny mpapakatra de samy rendrehana avy izy rehetra ka de natory. Natory daholo. Fa tsy le torimaso no nahendry nahadala. Fa ny zavatra natao talohany ny avin'ny torimaso. Efa voary ve ianao? Eto amin'izao tontolo zao de eto ny devolony naratsak'Andriamanitra. Eto ny fakapanahy. Fa mifanontaniako aminao. Efa voary ve ianao? Efa voavaka ve ianao? Endry ianao sahadala. Mamantonalina ary naharitra. Naharitra. Ary rehefa naharitra de restory. Fa nisy ny aso tampoka rehefa tonga ny mamantonalina. Tsy fantatra reo zay vin'ny tompotrano ho ny tenin'Andriamanitra. Fa miomana ihany aloha. Ary no mamantonalina de nisy ny antso hoe indrimy mpapakatra, ny voamba hitsena azy. Nitsangana ny virjily samy taitra ihany. Fa teo amin'izay fahatairan' izay no nahatsapo fa nisy zavatra tsy ampy tany amin'ireo 5 adala. De ny solika. Izay tokony ampiretana an'ilay fanaro. Ay tsy tamin'ny atoandro ny lalana iny. Ny finoana nanao amin'izao io tsy tamin'ny omalina fakomany ny ilaina fa amin'izao andro iainantsika izao.
tehirizo ny finoanao, tany mafy eo am-ponao ny tenin'Andriamanitra. Tazony ny finoana. Fikiry Jesosy. Fikiry ny teny fahavolombelona. Teny didin'Andriamanitra. Reto vehivavy dimy reto de zao. Tena hita mihitsy tena tian'le papakatra izy. Hoy tena mas zay ty ady hitandrina ny didiko. Teny zareo ty. Namatory aza teny fikiriny andry. Inona ny fikiriny teo? Fanala sy ilay solika. Halleluja. Ry havako malalako. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe avy ny fotoana misy anjely tonga ametaka tombo-kase eny amin'ny andriny sy an'Andriamanitra. Ary zay rehetra metrahan'ny anjely an'ireo tombo-kase ireo dia tsy azony devola metrahana marika intsony. Ny didin'Andriamanitra ny tombo-kase eny amintsika. Anika na dia rendremana azy. Taitra amin'ny torimaso efa eo ny tombo-kase. Raiso ny batisan'ny fibebahana ry havako. Tena raiso ny batisan'ny fibebahana. Samy hafa ny toerana isy ny olona vita batisa amin'izany fotoana izany, na dia samy rendremana azy sy ny tsy vita mihitsy. Fa na sanatria rendremana aza ny olona anankiray, fa mifoany torimasony, efa eny aminy ny solika. Ary mampirehatra amin'ny fanala izy amin'ny alalan'ny solika eny aminy, dia ho hitan'ny papakatra izy. Ry havana malala, vita batisonareo izao. Nisy nikikika indry tamin'ny papakatra. Dia nitsangana ny firitsindraraka namboatra ny fanalatra. Hoy ny adala tamin'ny endry. Mba kely amin'ilay solika araka izay. Nanadalo nareo mialatsindra memeanareo tamin'ny atoandro. Hitanareo io fomban-jahary zay ke tsy hoe nananina nareo. Tsy hoe tsy fitiavanareo ilay meme fa mba misy olona koa hoe mampirisika dia fa mialatsiny ety voalohany aloha dia fialatsiny apetraka amin'io mialatsindra amin'ny memeanareo tamin'ny atoandro nareo tondra fanala. Tondra solika. Fa ny zavatra tiana tongavana moa zany mba meo kely zay, mba meo solika kely fa tsy hoe samy miaraka tena nareo fantatrena rehefa tsy hanary anay. Tena mifanary amin'izany fotoana izany ry havana. Amin'izany fotoana izany inona hitsaranao an'ireto vehivavy dimy tondrasy hoe raha tsy lo mba mivavaka ihany. Zany dia mba mivavaka. Tsy mivavaka be nefa ny olona tsy manome solika. Tena amin'izany tsisy mifamonjy tsoa fa mialatsiny aminao zany. Tena teneniko anao, inona tenen'ilay dimy teto? Nefa zareo endry fa ny endrina marika ny hoe sao tsy ampy anaiko. Mandatsa tsy atao, fa mandatsa ihany zareo eto. Sao tsy ampy aminareo ka? Fa mandehana makany amin'ny faritra nareo dia mividiana ho anareo. Ohatra mitery izy teto fa tsy soratana. Zarika! Taovy andry. Ao moa ilay fiteny hoe taitra rery ka donera anoatra. Taitra ny olona tsy taitra. Taitra rery hoe donera anoatra. Nahoana ny tsy mome ano izy ny olona. Meza ihany fa hita hoe izay imehatra amin'ny farany. Halleluja. Tsy nomeny. Ary izany miteny anao, izao mbola fotoana fizarana solika. Raiso. Raiso. Mba fotoana tsy hafana mizara mihitsy fa izay anao dia anao. Zaho tany am-pianarana. Anao zaitra izay. Madame Berthe izay mpampianatra zaitra anay. Dia mitondra lamba soga izay tamin'izany. Dia lamba soga fefany gamany izay no entana. Sa tsasa metatra. Ny anao izy ianao, 2 metatra mihitsy ny nome mamanay. Ana. Hoe mba anao zaitra zany. Ohatr'izay zany ohatra ny anabavina amboarantsika. Amboara tsiry amboara mielina. Mahay manjaitra. Fa za mitondra lamba soga fa ny olana. Rehefa tonga teo, nisy namako anaky 5 ndray tsy nitondra. Sa 4. Dia nataoko, nitapatapahako kely be dia be ilay lamba soga. Lasa ohatry niny avy lesy lamba soga. Niara-nandoarika tamin'ny tsy nitondra ihany aho. Gaga mamaka. Fa hainao voasazy fa naninona. Nefa mitondra lamba soga 2 metatra.
ka niany zareko le labosoka nando ozy madame adbary fetra voasazy ndrana bavo berta sao de bavandrolana bavo berta izy iny za zany mitondra lamba soka ihany fa nandoarika ohatry ny olona tsy nitondra satria natao hoe kolozare ka reto vehivavy reto raha nizarany anazy samby tsy tonga zavy eo ziziny olona nitondra raha ozy mezanareo ankeo fa mivesatra ty poketra feno koso feno inona de rehefa tonga amizay nao nanzanakareo voay le poketra kely vititiny iny ary kamba le mofo mpandresana kely iny niombo tao anatiny tsy nizary izy ary rariny izy raha tsy miany zay vao niazakazaka nandeha nividy ny zavatra nampalahelo de zao izy reo fa hitan'le mpapakatra tamin'ny fotoana nanaovana azy fofombady hitan'le mpapakatra ndray anao zany ohatra ny karanarana kely ianao ohatra ny sonono kely ianao ohatra ny betakolaka kely tena zao ataoko fofombady fa hiverina fatany tsara reo fa ny zavantsara reny nandeha nividy nidiny varavarana nandondona amizay nadininy fa raika volo tomboko voay zahay ina navalin'le tompona le mpapakatra izy namaly hoe tsy fantatry korina lasa tsy fantany na de efa fantany riavana tsy mibatisa ataonao anoandry no atonganao efa ny an-danitra androany raha tsy mitandriny sika vita batisa de tandremo fa na de zay misy atao batisa aza no vonjena fa raha vita batisa tsy mitahiry solika ianao de tsy voavonjy ianao nisy lehilahy tany amin'ny lika toko fadimy any ny fofombady rehefa atao fofombady afantarana hoe vadiny le olona ianao de asina peratra tena raha beboly peratra ny namona soloko fa tsy mba ny tanako tso de marary ny tanako fa misy peratra ary manambady radarana amin'ny raheljanary mampiona Françoise Oliviette roapolo tao zao ny onanay ary vita somatsara amin'ny mariage tamin'ny 2005 tade fa manambady izy ko manambady azy ko tsy mbo ny tanany tso efa matavy ny fahasoavan'Andriamanitra fa ny tiako tenena tamin'izany tena nisy manao peratra izay vady anao misy an'le lehilahy anankiray le zanakadary eo vaky kely amin'ny Luka toko fatimy amby folo Luka toko fatimy amby folo endrika anankiray ty Luka toko fatimy amby folo andiny faharoa amby roapolo rehefa miverina avy tany le zanakadary de zao ny tenen'le rainy fa ndrainy kosa no tamin'ny ankizy zany ala oaingana ny akanjo tsara indrindra kapeakanjo azy ary asio peratra ny tanany sy kapany tongony endrika fiverenana androany zany ianao raha mbananabavy amboaratsika aingo liriny misy peratra ny tananao eny nasina peratra zanakadala fanody ao atraminy ray androany vita fihavanana amin'Andriamanitra misy peratra ny tananao na de tsy hitanao azy nasian'Andriamanitra peratra tamin'ity andro androany ity ny fantany amperaka de zao io peratra io avy amin'le ray nentin'ny arabanan'le zanany tavaverina ao atraminy ray fa io zanakadala io afaka mbola niverina ny voka teo manatsafidy tsika rehetrarehetra vita batisynareo zao soanareo no mitazona ny fahamarinana mitahiry ny tenanareo amin'ny fahamasinana fa tsy forsenareo raha miverin-dala aminareo mety mbola isy peratra hafa ndraika mba arinao menanareo nefa tadidio fa raha vototsitsika zany fahasoavany zany mety sanatry ho tonga amitsika zany hoe miala amiko fa tsy fantatry korenareo afaka mitahiry afaka manompo an'Andriamanitra mandra-piavin'i Jesosy tsika afaka osika efa nivalina mivavaka tsy efa nilamina andeverina ny fianako taloha safiditsika rehetrarehetra fa tadidio ny mpapakatra tsy maintsy ho avy ny mpapakatra tsy maintsy tonga ary raha iverina farantsika maranakazy Matio faharoa amby roapolo le tena Andriamanitra mivakitsika teo amin'le tonga le olona tamin'le fanasana niditra tao amin'le fanasana Matio toko faharoa amby roapolo andininy faraiky amby folo ary no efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana de nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady reto olona nalaina avy tany amin'ny sapanandalany reto ry havana samy nanana ny akanjony tanao ny tomandrana bavy andriny teniteny Jesosy esoriko ty akanjo maloto ty tenany esorina tamiko ny akanjoko maloto
Ary ny olona rehetra nanaraka ny Jesosy nanana zay akanjo maloto zay daholo na hatramin'ny Josoa zay voatorintsika tamin'ny herin'ny androany, ny esorina ny akanjo maloto. Ny akanjonao teny amin'ny sampanan-dalana ny avana. Dia tsy anaovanao tsony rehefa ao anatin'ny fampakaram-bady ianao. Fa misy akanjo afasaloranao amin'izay dia akanjon'ny fampakaram-bady. Raha miteny tena Andriamanitra raha misy olona amin'ny Kristy dia indro tonga olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Iny efa tonga vaovao zany. Ny olona atao batisa ary mahatonga anay atao fandanan-dramoka izao. Misy angeravana ny lote zany atao batisa. Fa mialohan'ny anaovana batisa nareo eto ho anareo zay maniry atao batisa eto. Tsy hoe te atao batisa fotsiny nareo atao batisa. Fandefasana fampianarana ianareo. Tenin'Andriamanitra. Satria manomboka eo ny fahavitanareo batisa, manomboka eo nareo olom-baovao. Miala ny akanjo maloto teny amin'ny dalambe, fa manomboka mitafy fahamasinana ianareo. Za miteny anareo mihitsiny, io ranabavy io zao iaingony irina. Aza vanganareo amin'ny aingo dirina Andrina Suzel, karazanareo fa Andrina aingo Suzel ndray. Fa iaingony irina io zany zao, dia ho jerenareo ny kantiny. Menay alalana mihitsy nareo. Manomboka avy any jereo. Fa kanto vaovao ny hitanareo. Efa avy nianatra tenin'Andriamanitra. Efa nianatra fampianarana. Iny fampianarana iny nanarany akanjo maloto. Zay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra mientaka. Efa mitafy akanjo. Ka teto nisy lehilahy anankiray. Ary no niditra ny mpanjaka izampinina dia nahita fa nisy lehilahy anankiray tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Tadidivy efa fofombady ianao zao. Ny akanjo maloto efa nesorintsika. Efa naretsika reny. Efa nitafiana akanjo na fofombady ianao io. Ny fofombady dia vonona ny hiakatra. Ary io akanjo anaovanao io metinao hiakatra. Zay tsy manam-pahamasinina tsy hitan'Andriamanitra. Isika nefa raha hiakatra amin'ny fampakaram-bady, Andriamanitra ho hitatsika. Ary teto nisy lehilahy anankiray, tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Ary nanontany hoe fa maninona ianao? Ahoana midiranao eto? Nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia sina izy. Sina zany, sina teny. Dia sina. Manira mba tsisy olona sina isika amin'izany fotoana zany. Ary tonga dia tonga ny mpanjaka ny teny hoe, olona mpanjaka tamin'ny mpanompony, hafa tonga ny aman-tanana, dia reo any amin'ny maizina any ivelany any, fa nisy fotoana nisy fikotro anify. Fa maro na tsony, nefa vitsy ny ofidiny. Voantso ianao zao. Tafiny akanjo mpanahy. Esoriny ny akanjo nanaovantsika teny amin'ny tsapanandalana. Ny toetra ratsy, ny fo ratsy, ny fahazaran-dratsy. Fa tafio amin'izay ny fahamasinana. Azadino. Fofombady ianao. Ary ho ampakarina ianao rasana vavy malala. Mino fa voarainao zay afatra izay. Eo ampiandrasanao ny fampakarana. Eo isika ny tena mila mitandrina. Dia tena aminao ary avana malala hoe fofombadin'ny Kristy ianao zao ranabavy. Tsy izy rehefa nareo rehetra izay efa vita batisa. Ndao tsika hiandry ny fampakarana. Mety ho mamanton'alina io. Mety ho maraina be io. Tsy fantatsika zany. Ny anjarantsika dia zao. Mitahiry ny solika fitaiza isika. Manomboka eto dia manao asan'Andriamanitra. Esory daholo. Mety hoe membre amin'ireny hitanareo ohatra hoe anatina groupe tsy fantatra ahoan'ireny nareo. Miala amin'izay amin'ireny. Mpandalina politika avoleta. Fosafosa malagasy, tsy fantatra hoe be zavatra ohatr'izany. Oera eran-tany. Miala amin'ireny. Tsy afaka hiandry fampakarana anatin'ireny ianao. Groupe diviety mbola anatin'ireny ianao. Ravana malala. Midira groupe eto anatin'ireny raha ilainao zany. Manaova asan'Andriamanitra manomboka eto dia ny fomba fataontsika eto amin'ny groupe eto tsy vita batisa to dia miditra manao asan'Andriamanitra. Tsy hoe tsika dia andray toriteny. Ny andaliny ranabavy ny androny manomana toriteny. Ny andro fampakarana. Manasa anao zay mbola tsy niditra, zay mbola tsy vita batisa, midira batisa. Fa mila atao ianao mila atao fofombadin'ny Kristy ianao. Ho tahin'Andriamanitra ilay tsika tsirairay avy.
Zaho toko avorainareo zay afatry zay tanam-pahasoavan'Andriamanitra ny kasika atsika farafakely manana ianao etaeta mba ho isan'ny fofombady fa rehefa fofombadiny Kristy anao ao ianao anomboka itiany zany hoe iandro ny fampakarana dia ioma tapoany hevitrao akaiky Jesosy dao tsika atao batisa ivavatsika amin'izao fotoana izao sotranao zay Jesosy makasitraka anao zay tamin'ity fotoana androany ity sotrany amin'ny fitiavanao fa voatory teto reny afatrao zay Jesosy dia tsy tsahatry ny tory fa ny batisa ny lalam-pamonjena ary batisa ny afahanay miandrandra ny zany fampakaram-bady zany ko dia taio ny tsirairay avy Jesosy zay efa vita isaorana anao reo mbola anaty fisalasalana vangio Jesosy mba tsy tonga amin'ilay hoe tara loatra fa lalam-pamonjena ny batisa mila tonga fofombady zay vao vady nefa zay maniry mba ho vady ampakarina sotra Jesosy tafio ny herinao tafio fahamasinana mesolika misy olona eto Jesosy mbola tena anaty arato mbola voavoasariky ny arato tariana tamin'ity androany ity fa ianao amoaka n'izany andravany arato eny an-tanety ka andray zay rehetra anao Andriamanitra vavaka manoka an'izay ho an'izay rehetra efa vita batisa mba hijoro hatramin'ny farany aritra ny fotoana mamanton'alina mba hitahiry ho voatahiry ao anatin'izao fotoana ny toromaso mpahafatesana izao eto amin'izao tontolo izao ity mba tsy atory fa ifo mba tsy atory fa ifo mba tsy hovariana fa hiambin'Andriamanitra tehirizony tsirairay avy zay rehetra vita batisa ho tehirizinao zay rehetra mbola tsy vita ny Andriamanitra fa naina masina ny resy lahatra azy ary tsy ho ela dia iroso amin'ny batisa hafa indray zay eto ho voninahitra ny aranao tahizo afandarana izao tahizo zay tsirairay avy meo anay zany misitry ny fitaomanay zany mba hataona olona maro amin'izao andro farany zao olona iroso amin'izany ranony batisa izany sotra Jesosy malala sotra betsaka tompo ary miderany azy zany sotra sy mivonahitra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay izany teny zany dia aniry ao anatin'ny fondretolona reto fa tsisy voatsainiko ny volona-piazana dia litera ray fotsiny azy mianaranao Jesosy mianaranao Jesosy sotra ray eo halleluja amen ny ataontsika tirity mara-panantsika ny fotoana amin'izao fotoana izao halleluja Hallelujah.
Rehetizão, xerão, sikizão, Ratsambhatari Kristi, Ifampitatana, Larakaya Pitari. Satu buni naiti mi fai na zainare siani maran zaina zunain dizai wasura chani buki ni china farany a tapitra eto ny fandaratsika tapitra mafiaratsika tsy tapitra miditra amin'ny site web ny akiradio ianao a akiradio.radio12345.com dia afahanao mihaino ny toriteny a sy ny hirahira fiderana rehetrarehetra dia raha mbola tsy tonga aminao lanitra tsy sosy dia amin'ny latsinainy alina ndraitsika eo anao anatin'ny fandarana vavaka fiambenana samy hitahin'Andriamanitra tsika ato amin'ny groupe kosa dia mbola andray fanasan'ny tompontsika amin'izao fotoana izao a mbola anao fiderana ihany koa ho toy ihany tamin'ny ankeo maraina metraka ny veloma mandram-peo amintsika rehetra manona fiadanan'ny tompo a dia ho tontolo herinandro mahafinaritra be ho mba hampandresena fa tsika rehetra le ty tontolo herinandro ity a dia misaotra anao nahatra ny niaraka taminay teto a ho an'i Jesosy ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanana. Halleluia, amen.